Tavaraka isika menakavy eto amin'ny miara-manonja menga eto amin'ny MPS sy ny Radio Mada. Raha anao ihany koa amin'ny tambajotra serasera maro samihafa anterina ny arabo mbampirarintso ho antsika menakavy, na ianao eto Tanindrazana na ianao any andafin'ny Rika. Matomo isika tafaraketo amin'ny alalan'ny onjapeo sy amin'ny alalan'ny sary dia noho ny fitahin'Andriamanitra izany dikan'izany dia mbola misy adidy sy andraikitra andrasana amintsika mato isika velona tahaka izao. Ao anatin'ny ora roa mahery toy ny mazatra no iarahantsika eto izay hitondrana aminao fanadihadiana maro samihafa, hitondrana famakafakana ihany koa ary eo ny mpisehatra izay hiakatra eto amin'ny plateau eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada izany. Eo ny namana Fanira Zafimanatany mpamakafaka ihany koa izy ary eo efa tazako zao ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tany amin'ny distrikana Parafara vola izany Rabekijana Solofoery maromaro ny zavatra horesahany eo fa ny faniriana aloha dia ny hoe irariana isika aharitra hatramin'ny farany ka afatsika mivoy na manovo zavatra maro samihafa na resaka famakafakana na resaka vaovao na resaka fahalalana ihany koa satria dia mifameno daholo izany rehetrarehetra izany. Eto dia tsy atonona ny miaraba manokana anireo namana izay mba nangataka an'izany efa mandritra ny fotoana ela mihitsy hoe mba arabao izay mba tenonao izay satria tena hoe tsy vitany hoe manaraka miara-manonja MPS Radio Mada fotsiny fa tena miondana mihitsy ary tsy hoe miondana fa mandray ny zavatra lazaina ary mamakafaka miaino ny sofina dia mamakafaka tsara ny saina, tsy hoe mandray amam-bolony ihany koa tsy izay fa tena hoe mandray ampisainana tsara hoe ahoana ny tena fandehan'ity raharaha eto Madagasikara ity. Ka dia arabaina ianareo mpanaraka ny miara-manonja MPS Radio Mada any Normandie, eo ihany koa anareo any Bordeaux, Toulouse, Nice, Paris, Lille, Lyon, any Frantsa daholo zany atonontonontsika zany, ny any Brest, ny any amin'ny Seranatsambo any Brest any tsy adinona ihany koa, ary eo ianareo any États-Unis raha vao mitentsika hoe Floride dia Miami zay no ao an-tsaina voalohany, misy malagasy tompoko any amin'izany Miami izany manaraka akaiky ny toedrarah eto Madagasikara. Eo ihany koa ianareo any Azia satria maro ny malagasy, maro tanora any Chine amin'izao fotoana izao manaraka ihany koa an'izany miara-manonja MPS Radio Mada izany dia tsy adinona daholo ianareo rehetra ireny. Ho an'ny eto an-toerana moa zany dia tsy azo adinona ihany koa satria ny akaiky volany fenoarina hoy ny fiteny malagasy. Ianareo eny Alarby, ianareo Manjakandrinao, ianareo Sabinamma izay marobe no manaraka an'ity fandaran'ity, ianareo any amin'ny faritra Ambatondrazaka, Loatra Mangoro, Mahajanga, faritra Melaka efa nisy vahiny teto, ny any Tseranana, ny any Sainte Marie, ny any Toliara izay atao hoe efa tohan'ny saina amin'ity faran'ny herinarity raha tsy resaka sy fa tsy ny hoe tiako Madagasikara. Ianareo Fianaratsoa, Morondava dia tsy adinona daholo, ianareo any Analanjirofo ihany koa dia hitako eto fa dia manaraka an'izany miara-manonja izany MPS Radio Mada. Zay ary ny hoe latombolasy sy tombovavy fa hiditra amin'ny votoatantsika. Mirabanao namana Faniry Zafimanatany, anao sehatra ry. Eny ary dia misaotra andrena dia miraba ihany koa rina, miraba ny teknisiantsika. Efa marobe moa ny kokoa izay nentinao teo fa dia manamafy zany ho antsika rehetra izay manaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra mivatana amin'izao miara-manonja izao ho an'ny radio MPS sy ny Radio Mada, miampy ny fahitalavitra zany ny tambajotra sosialy, ny YouTube sy ny page Facebook ny MPS izany. Fa ny 4 ora aloha rina dia holalovantsika hoe ny giadona io maraina io tao amin'ny serana mpiara-manidina any Toliara ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana izay filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara sady filoha mpitarika ny RMDM ihany koa zany. Fatatsika moa zany fa dia hisy ny famelomamaso na ny redynamisation izay atotsainy ny antoko tiako Madagasikara any toerana zany amin'ny 12 volana Desambra izao, koa dia tongany izy
zay hanao ny fanomanana rehetra hiatrika izany famelomamaso ny antoko tiako Madagasikara araka ny hitantsika amin'ity sary ity. Marobe ireo mpikatroka atima zay nitsena azy eny atoerana sy ireo avy amin'ny RMDM ihany koa teny amin'ny serana mpiara-manidina fa omaly andalana hiazo Antoliary ihany koa ny délégation zay efa ny lohalalana ny Filomary Karavalomanana ametrapetraka ny fandaminana rehetra ny toerana dia nisy indray tamin'ny alalan'ny lalana zany arabe lalam-pirenena fahafito dia nisy ny sakana indray teny amin'ny lalana zay nandehanan'ireo délégation zay nitondra fiarakidimo izy ireo zany ary dia voasakana tahaky ny mahazatra hito moa zany dia ohatran'ny hoe efa sakafo iaina ny mpanarady ny Filomary Karavalomanana sy ny président Mary Karavalomanana hoe amin'izay toerana rehetra alehany na manodidina Antananarivo na ivelana Antananarivo dia misy hatrany le sakana tahaka izao ary fakana an'ireo mpiaradia na olona zay miaradia amin'ny Filomary Karavalomanana tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy tao anatin'izany fiarakodia izany izy fa ny délégation ny lohalalana no tao anatin'izany fiarakodia izany. Raha tsika maso zany ny vaovao ny Toliara satria dia tsy ho latsa-danja mihoatran'izay faritra nandehanany Toliary amin'ny fandraisana sy fanomanana izany famelomamaso ny antoko tiako Madagasikara izany. Akoatran'izay tamin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly Rina Rabemananjara dia nisy izany ny fandraisana zay fanapahan-kevitra ho an'ny fanamafisana ny ady amin'ny Covid-19 izay dia io moa zany ilay hoe fepetra ara-pahasalamana sy mifamporosiana ny vahoaka hisitraka sy handray ny CVO zany na CVO plus na CVO rano zany araka n'izay efa fahafantarantsika azy ny nanaitra ny rehetra fotsiny tamin'ity conseil des ministres ity zany satria efa miakatra ny tany tratran'ny Covid-19 ho an'ny eto Madagasikara dia ny nanaitra ny rehetra dia tsy misy mihitsy ny firesahana vaksiny na sensibilisation zany hoe ny fanairana ny olon-drehetra hanao vaksiny zany raha ny vaovao zay tatitra voaray tamin'ity filan-kevitra minisitra ity Rina Rabemananjara kanefa dia tsara ihany manamarika fa isika Rina Rabemananjara dia nitrosa vola 100 tapitrisa $, ao anatin'ilay famatsim-bola azontsika tamin'ny banky iraisam-pirenena tsaroantsika tsara fa 500 tapitrisa $, izany vola izany ka atao anatin'izany hoe 100 tapitrisa $, ho an'ny fanaovam-baksiny atao anatin'izany lay fanatanterahana lalana lay pic 3 atao anatin'izany lay resaka tontolo ara-toekarena sy ny resaka fambolena Rina Rabemananjara dia karazany very anjavona ihany aloha zany satria raha ny fanjakana zay tokony hoe hanery na hanitatra na hiantso ny olona hanao vaksiny ao anatin'izao Covid-19 zao nefa tsy ahita teny mihitsy ao anatin'ny filan-kevitry minisitra ny sesesy izay dia mahavariana be sy maro hoe inona no tena tia ny fitondram-panjakana atao ao anatin'izao raharaha izao etsy an-daniny dia miditra eto Madagasikara arak'izany ireo karazam-baksiny maro tahaka ny hoe Pfizer zao no tonga farany teo zany efatretsy fatra no tonga teto Madagasikara ny karazan'ireo variant ihany koa dia efa manantanina ary mampana dia nakatona tamin'ny filan-kevitry minisitra talohany ity moa zany ny tany Afrika Atsimo ny tany amin'ny nosy Maurice ireo nosy manodidina moa zany de efa ray volana lasa zay Rina Rabemananjara nefa natsahatra ny sidina zany diky izany fa de efa ao anatin'ilay ady isika ary ao anatin'ilay andihan'ny fahatelo kanefa dia tsy miresaka vaksiny mihitsy ny fitondram-panjakana any ivelany ihany nefa de mazava ny fepetra ndraison'ireo firenena vaventy amin'ny hoe tsy manana vahaolana ankoatra ny vaksiny aloha isika dia ny fampitomboana ihany koa zany ny fiarovana amin'ny alalan'ny geste barrière reo vahoaka rehetra zay ao anatina firenena iray zany ny dialogue politika ny fanaovany fanjakana tamin'ny vondrana européenne dia nanamafy ny amin'ny hoe tokony misy mihitsy ny campagne de vaccination zany à grande échelle zany hoe tena lehibe ho
ho ataon'ny fitondram-panjakana fa eno zany ry azon-damosina hoy ny fitondram-panjakana raha tokony hivoaka ao anatin'ny filahikevitry minisitra ny famporisiana ho amin'ny vahoaka amin'izany. Fantatsika nefa fa filaharam-be ry amin'ny village voary amin'ny fanaovana testa PCR sy eo ihany koa ainy amin'ireny hôpitaly samihafa ireny satria araka ny nambara ny fanadihadiana nataonao maly dia betsaka ihany koa rina zany ny tsy salama amin'izao fotoana izao ary ny olana dia hatramin'ny ankizy madinika efa hiarany sy andairany zany ary dia mila mahamailo ny rehetra zany rehetrarehetra izany. Mila fanapahan-kevitra matotra zany ity Covid-19 ity. Eo amin'ny resaka sosialy mifandray indrindra amin'ny hetsiky ny zon'ny mpanjifa Rina Arabe Mananjara dia mamono afo zany amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana. Ny famonoana afo miseho amin'ny endriny telo ka ny endriny voalohany resantsika tao anatin'ny 420 ora dia nidina ny tetitsena zany ny avy eo anivo ny mixa na ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny fanjifana tamin'ny alalan'ireo direction izay manara-maso ny vidin'entana dia tamin'izay moa ny tety ireo tsena mpanjara sy mpamongady izy ireo dia nambara tamin'izany hoe voatazona ny vidiny ara-drariny napetraky ny fitondram-panjakana eo amin'ireo tsena eo amin'ireo entana izay varotana eny anivon'ny tsena izany. Ndrehetra nefa dia mahamarika zany fa dia tsy mitsahatra miakatra isan'andro isan'andro izany vidin'entana zany na ny PPN na ny matériaux de construction na ihany koa amin'ireo filana andavanandro ny rano sy ny jiro izay tsy tonga eny amin'ny tokantrano ny vahoaka malagasy. Mbola famonoana afo faharoa ihany dia nisy ny fivoriana ny tanterahany teo anivon'ny angovo sy ny ministera ny rano izany dia nambara fa hoe mikaroka vahaolana izy ireo amin'izao tsy fisindrano izao eto anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy manodidina dia niaraka tamin'ny teo anivon'ny Jirama izy ireo efa omaly misasak'alina vao hoe vita zany fivoriana zany dia nampameny be sy maro ihany moa rehefa nahita n'ilay fanazavana tao anatin'izay hoe samba mivony atrika fivoriana tao anatina alina tahaka izany ny tompona ndraiky teo anivon'ny mpanatanteraka ny vahoakany dia fisan'andro san'andro dia tsy matory andro aman'alina ary miandro an'ilay tetehana gotiny rano Jirama izay tsy mety tonga isa-tokantrano ary efa zarizatra izany tsy matory izany ary matetika aza dia zara fa misy adiny 4 na adiny 3 kipimaso ny isa-tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao fa ny ambonin'izay dia fifandaminan'ny isam-pianakaviana miandry ny mba hoe hisiany rano irotsaka satria eo anelanelany amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 9 maraina io matetika ny fahatongavan'ilay rankely zara fa misy bidon 2 na ray Rina Arabe Mananjara dia ao anatin'ny famonoana afo avokoa zany akatoky ny hetsiky ny zon'ny mpanjifa dia mivory zany teo anivon'ny ministeran'ny angovo ny rano izay nambarantsika fa nanatanteraka atrikasa ny amin'ny fanatsarana ny rano zany anefa ny zava-misy eto amintsika. Farany ny famonoana afo fahatelo tao anatin'ny 420 ora Rina Arabe Mananjara dia fampiasana compte fako zany izay fa fantatra fa marobe ireo compte fako izay ampiasaina hanaratsy na amin'ny endrika ratsy ny hetsiky ny zon'ny mpanjifa ao anatin'izay hoe hetsika izay mifanandrify indrindra amin'ny zo iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona izany na andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona izany ka ny photo de profil an'ireo tanora mpikatroka tiako Madagasikara mihitsiny ny ampiasainy zany compte fako izany dia ahafahan'izy ireo manao ny endrika fandotona ny tolona izay eritreretiny zon'ny mpanjifa hietsoana ny vahoaka rehetra ho avy Rapitso Zoma ary mbola ao anatin'izany adina dolamakota izany ihany koa dia fanetsehana indray Rina Arabe Mananjara ireo mpivarotra manodidina n'Analakely izay hoe tsy hakasitraka ny hetsika izany zany hoe ny vahoaka samy mpanjifa ny vahoaka samy madinika ny vahoaka izay inenjehany isan'andro san'andro amin'ny tsenany tsy omena tsena ery Analakely izay tsy omena rano tsy mahazaka ny vidim-piainana kanefa ireo no hiadiva ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia ireo indray no asaina manao fanambarana hoe tsy makasitraka izany tetika izany Rina dia tetika ataontsika hoe tsy vaovao satria efa nampiasain'izy ireo tamin'ny 20 ny volana febroary rehefa hanao tatitra na nikasa hanao tatitra ho an'ny vahoaka Antananarivo ireo solombavamboaka tiako Madagasikara dia ny mpivarotra teny amin'ny manodidina n'Analakely teny no nasaina nanenjika ireo nanao akanjo mena
de tondromolotra tamin'izany no nentina nanenjehana azy 3 menada zay anisany nisy ireo no tondroina teny amin'ny manodidina nanalakely teny. Iny fomba iny no mbola heritreretin'ny sasany ho ampiasaina am'izao mahizao ary dia na inona zavatra mitranga raha ny vaovao fantatra eo anivon'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa zay nahazona vaovao de hoe tsy emitra izy ireo fa ampiasa am'izay zo amampahalalana voalaza ny fifanarahana sy ny fanambarana iraisam-pirenena izay amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa maneran-tany. Zay amin'ny akabeany ny zava-misy fa isika moa na izany zany rina dia mbola manam-baovao be foana eny anelanelan'ny adevitra eny satria solombavamboaka amin'ny rahalahy be zao ny ara-dalana amintsika dia ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tany Aparafaravola Solofery Rabekijana sy ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika Nambohidratrimo sady Kostora fahatelo eo anivon'ny anteny meram-pirenena dia Rabendrina Mamia mino isika fa eo anelanelan'izany sady sekretera jeneraly ny Antokotima eo anelanelan'izany adevitra sy ny famakafakana sy ny fitariana ny vaovao samihafa izany de mbola anakambara betsaka isika miaraka amin'izy mirahalahy ireo. Eny ary mitoy ny fandarantsika miara-manonja mbola savaranandro zany ary ataontsika hoe mbola ao anatin'ny fanokafana fa atsika miditra amin'ny tena votoatiny andray ny solombavamboaka Solofery Rabekijana isika voafity tamin'ny alan'ny tiko Madagasikara tany amin'ny distrikany Amparafaravola fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany no atsapahantsika hoe ilay malagasy ve mahafantatra ny zony. Io zo io zany dia maro be mihitsy izy io satria tenenina foana hoe droit de l'homme zon'olombelona sy izay fomba hitenenana azy fa ny olom-pirenena tsirairay ve mahafantatra ny zony. Raha ohatra ka jerentsika ilay tontolony zany hoe zon'olombelona zany dia be de be mihitsy no voasoratra araka ny tenen'ny faniry teo hoe iraisam-pirenena mihitsy izy io fa tsy hoe Madagasikara rery na hoe firenena anankiray rery fa iraisam-pirenena ary ny tsy tokony adinoantsika de Madagasikara tompoko nanao soni amin'ny fanekena ny atao hoe zon'olombelona ny tokotany be any zon'olombelona nanao soni an'izany Madagasikara ary ny dikany hoe fanaovana soni de fanekena ary ampiatra an'izay zavatra no soniavina. Misy mantsy manao soni fa tsy mampiatra an'izay de iny nefa misy vokany eo amin'ilay tontolo maneran-tany izay hoe fanekena fanaovana soni kanefa tsy ampiarina izay de vokatray dia misy domberina ho isika domberina ratsy any amin'ny ilay nanao soni nefa tsy mahatateraka an'ilay soni. Mbola iverenantsika eo ny momba zay rehefa avy eo fa andalosika andray ny député Solofery Rabekijana dia faly miarabanao ny miara-manonja MPS Radio Mada Andriamatoa député ianao moa tsy hoe vahiny eto amin'ity raharaha ty fa efa mpisehatra eto anao miarabanao renao. Faly miarahaba ny namanarina to amin'ny MPS Radio Mada ary makasitraka amin'ny ezaka zay ataonareo mirahalahy satria na famakafakana teo dia zava-dehibe zay nataon'ny namana faniry teo ary zay ny amatarany vahoaka malagasy hoe tena miasa ho an'le vahoaka mihitsy ity fandarana MPS sy Radio Mada ty. Eto dia miarahaba manokana ny vahoaka malagasy zay mientsy tapaka ity fandarana miara-manonjatra ty satria miondana tanteraka mihitsy an'izany miara-manonja zany ny vahoaka malagasy satria io miara-manonja io dia mampafantatra ny zavatra vaovao marina misy eto amin'ny tany sy ny firenena kokoa ho anna nareo rehetra any ampitan-dranomasina izay mientsy tapaka ary fantatra fa manerana ny vazatany efatra mihitsy eran'izao tontolo zao dia mahay an'izany hoe miara-manonja MPS Radio Mada zany kokoa miarahaba manokana ho an'ny vahoaka izay any amin'ny faritra Otramango dridradritra distrikana Amparafaravola izay alakamisy moa ny androany matetika dia andro alakamisy tsy miasa ny
mpiasa tany inona ny aton'izay sa mianton'le fomba misy fomba malagasy zany raha vo hoe lakamisy a sy ny alahady dia tsy miasa mba natokandry zareo a ikarakarana ny eo tokantrano sy ny anivon'ny fiarahamonina dia ny adidy rehetra izay mikasika an'zay ka dia miarahaba manokana ho anareo a any amin'ny distrikna Parafaravola izay mieno a izao fandarana miara-manonja zao zava-dehibe tokoa ity fandarana ity satria zavatra misy iainan'ny firenena ka dia kokoa ho antsika rehetra ary eo am'izao fotoana zao moa dia misy ny tsy mandry saina indray amin'ity resaka Covid-19 ity ka dia maniry fampiononana tanteraka ho an'ireo lavo am'izany a aretina Covid-19 zany ary ho an'ireo mbola mitsabo dia maniry fahasitranana ho an'izany Covid-19 zany dia igny ka dia mba ho lavitry ny Covid-19 itsika eto Madagasikara nisy ny conseil des ministres moa omaly mikasika nyo famihana ara-pahasalamana io dia eo tsika miandry n'izay ary eo ny ahitantsika hoe capable vy ty fitondram-panjakana ty amin'ny fitantanana fisy fijerena anty Covid-19 ity ka dia aina ty ondray miara-manonja ka eo mpandrasana mahity ny atiny iny ary député Rabekzana Sloferia iresaka kely momba ny tiako Madagasikara aloha isika satria araka ny filazana azy eo zany dia fa any a Toliara ny flot national ny tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana sady filoham-pirenena teo aloha ihany koa sady filoham-pitarika ny rotobe mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM mifantoka any Toliara ny mason'ny rehetra zany amin'ity faran'ny herinandro ity satria amin'ilay hoe 12 Desembre sady anniversaire ny président Marc Ravalomanana ihany koa no nilay redynamisation zany ary mahasava loatra iresahana fiainana tokony ny tim iresahana fiainam-pirenena iresahana ny fiainan'ny malagasy mahasava loatra ahoana ny fahitany député Slofer Rabekzana an'izay le hoe tontolo izay aloha raha ny hoe tiako Madagasikara sy ny redynamisation sy ny fifandraisan'izay amin'ny fiainam-bahoaka misaodrabetsaka namanarina dia miarahaba an'Andriamatoa président Marc Ravalomanana izay tonga somatsara any amin'ny tapany atsimo any Toliara miarahaba manokana satria betsaka ny sembatsembana izay atao aminy nefa moa fandaran'Andriamanitra dolo ny zavatra rehetra tonga somatsara any amin'ny faritra atsimo izy hiatrika ny redynamisation ny tokotiko Madagasikara sady izy koa mitarika an'le RMDM ka dia anentana ny vahoaka sy ampafantatra ny vahoaka any amin'ny tapany atsimo ny zava-misy iainany atoko sy iainany atoko mpanotra drindradrindra iainany vahoaka malagasy ka dia araka ny sary teo moa dia betsaka ny olona efa mitsena azy amin'izao fotoana ora sy tenenantsika zao ny namana rehetra mpanaraka dia efa ny andalana amin'izao fotoana zao ary ny zavatra vaovao eno dia misy ny sakatsakana izay mahazo an'ireo namanareo nefa maniry ny fahatongavana an'ireo namana rehetra tonga any izay anotrina any président Marc Ravalomanana ka dia mino zahay fa mino isika mianakavy fa ohatran'ny faritany rehetra izay nandehanany dia ho tototra olona ary ho feno vahoaka ny amin'izany famorinany mpikambana mpisehatra amin'izany rodomben'ny demokrasia sy ny atokotiko Madagasikara zany fa ilaza zava-baovao ho an'ny vahoaka any amin'ny tapany atsimo zany ny filompanorina ny atokotiko Madagasikara sy président ny RMDM ary tsy ny RMDM sy ny atoko mpanotra sy ny tima ihany ny liana zany fa na de ireo efa ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao de
nohon'le zava-misy ainan'le vahoaka indrindrandrindra any faritapany atsimo de lasa manaraka any atokotiko Madagasikara sy ny rodobe mmpanoatra ary efa misy siritsofina sady efa manompoka makany ny zava-misy am'izao fotoana zao de manaraka ny team atokotiko Madagasikara sy ny RMDM am'izao fotoana zao. Eo moa le hoe mitsoka makaiza zany zao ny rivotra, le hoe rivotra politika zany ny tena tenenina amin'io. Ahoana ny fahitany député Rapekitsana an'izay? Raha ny contexte misy hoe tena mengy amin'le zava-misy raha ny contexte misy namanarina de tena mitsoka makany amin'ny tsy fitiavana ny président Andry Rajoelina am'izao sy ny ekipany. Inona mety hoe satria zany le olona nanatena hoe affirmation gratuite, le olona nanatena hoe fitondrana am'izao fotoana zao dia hiteraka fampandrosoana sy hiteraka fiovan'ny fiainana satria efa matsiaro tena nijaly loatra tam'le teo aloha sady nisy fampanantenana, nisy fampanantenana de reny fampanantenana reny namanarina de lasa zary pokaty reny fampanantenana reny de nandisy fanantenana an'le vahoaka reny fampanantenana reny dia nakivy an'le vahoaka ka any de mitady ray aman-dreny zany sy mitady olona hoe iza no anavitra ny ity firenena ty satria raha ny fiainan'le vahoaka de tena mijaly ny vidin-javatra tsy mitady tsy mitsaha mitsomotra na vidina inona ny secteur filiera rehetrarehetra de lasa mikorosofahana na filiera inona ny zava-misy rehetra iainan'le vahoaka mihitsy greverie tena efa misigna zany ary mety ho marina ihany ny zavatra voalazan'ny député Fidèle Razarapiera hoe ohatrany mangamasaka mihintsana ho azy ary io misy farany daholo ny zavatra rehetra fa zay mahatonga amin'ny teny foana matetika tsy mahay mandray lesona reo mpitondra reo satria ny zavatra rehetra zay ny divanay tany amin'ny 73 député événement 73 député tamin'ny mandanay teo aloha reny izay niaraka ny hoe ho an'ny fanovana tsy hita zay ho an'ny fanovana am'izao fotoana zao fa de tena memitsotsoka ny fiainan'le vahoaka ka eo moa tsika ny mahita an'le izy namanarina fa tsy maintsy misy farany ny vahoaka fotsiny tsara io. Ya, io moa resaka hoe mangamasaka io araka ny tenen'ny Fidèle Razarapiera izy mpiteniteny mamerimberina nio matetika fa fotoana lava zay ny tenenan'io dia zao tsika am'izao sehatra zao zany zao mahita an'le izy ohatrany hoe zay mantsy mahatonga anay teny hoe mitsoka makaizy ty rivotra ty nareo zao amin'ny ateny meram-pirenenao maheno ny olona, maheno ny vahoaka, maheno ny mpanao gazety fa na ny hoe député zay manoana ny fitondrana hatram'izay aza dia miresaka aminareo hoe ahoana izy ty de hoe mifantaniana hoe ahoana ino mba azo ny député Solofoery Rapekitsana ilazana zay satria zay fiainanareo amin'ny atemero ihany ko de tokony mba fantatry ny vahoaka satria nareo solombavam-bahoaka ny vahoaka no fidy anareo. Raiky amin'ny 10 izay solombavam-bahoaka ao amin'ny ateny meram-pirenena ary misy groupe parlementaire efatra ao dia groupe parlementaire Tiako Madagasikara, groupe parlementaire IRD, groupe parlementaire tsy miankina ary groupe parlementaire GPR zay de samy manana ny hevindreo any ka lasa rehefa tena sendra miresaka satria manko ao amin'ny assemblée nationale io de resaka politika zay politika anio ary zay de solo tena ny vahoaka malagasy isaky ny district misy anay avy ka za mahita efa misasaka zao mandahanay ary rotaona sisa ny président ny république nareo mbola misy firotaona eo amin'ny rotaona stapany eo zany sisa nenay de ny président ny république rotaona manoloana an'izay dia namakivaky an'iny taona lasa iny
na président de république na izay solom-bavambahoaka hiatrika ny ambony zany izay vita ny fivoriana am'le 17 décembre 17 volana décembre tapitra ny fivoriana ara-potoana izay voalohany ara-potoana voalohany izay nandinina ny fiainam-pirenena sy ao amin'ny loi de finance zavatra magaga na manarina na ny loi de finance fotsiny ary efa lany teo anivony ateny meram-pirenena de nandalo tany amin'ny Sénat am'izao fotoana zao de miverina ho isy deuxième lecture izay amin'ny herinandro no anaovanay an'izay deuxième lecture zay maninona misy an'izay hoe deuxième lecture misy zavatra tsy mazava zany eo zay zany mba mila fantatry ny olona misy zavatra tsy mazava fa le loi de finance efa lany tao anateny meram-pirenena satria lany tsisy nasina mpanovana tsy nasina mpanotsiny fa zay le mivoaka tsy mifidy ny député tiako Madagasikara am'izao fotoana zao ivadika any amin'ny deuxième lecture de hoisy moa travaux de commission ny tenako moa anisan'ny membre ny commission finance de hoisy ny travaux de commission manomboka amin'ny herinandro de andinina ny iny deuxième lecture iny fa mbola tsy fantatro tsara inona ny zava-misy amin'io deuxième lecture fa mino fa amin'ny herinandro de tsy maintsy ho fantatra zay zavatra alohan'ny andaninan'io io loi de finance farany io deuxième lecture farany io miresaka an'izay antsika dia nisy ny proposition de loi koa io koa resabe ao amin'ny anteny meram-pirenena sy avoaka malagasy mikasika n'io resaka dépositaire de médicament io nisy ny tolo-dalàna zay nataon'ny honorable Voninahitra Jean Eugène de amin'ny larobio avy zao no lanina amin'ny herinandro daholo safia zany amin'ny herinandro io zany afampana ny ao anivon'ny anteny meram-pirenena satria betsaka ny zavatra ho tsy maintsy ifampiresahana mikasika ny fiainam-pirenena sy mikasika ny retolo-dalàna maro samihafa sy ny lalàna izay alefa ny fitondram-panjakana kasika ny zavatra io ka dia amin'ny herinandro io ny hoisy zavatra mafampana zany iseho amin'ny anteny meram-pirenena io ty le resaka fivarotam-panafody ty fa io zany zao mantsy hoe ny covid io zany zao manomboka marary ny olona faraparany taona le resaka fivarotam-panafody ty mantsy araky ny resantsika teto hoe zavatra tena saropady izy io tena hoe saropady etsy an-danitra io nefa le vahoaka tena sahirana nanoloanan'izay fotoana hoe amin'ny alohan'ny andaninana izy io araka ny teninao teo amin'ny alarobia tena nakambony nakambany tsara ve zany nareo amin'ilay fanakalozan-kevitra ady hevitra sy ny sisa tao anatin'izay matoa zany izy io nangatan'ny ministère fitondram-panjakana hoe réajourné hoe aempotra dia misy ny famakafakana zay nataon'ny membre commission commission'ny santé sy ny zareo mpivarom-panafody sy ny dépositaire de médicament sy ny pharmacie indrindrandrindra ministère efa misy fionana foana zany ataon'izy ireo ka amin'ny larobia zany no amarana azy izay eo anivon'ny anteny meram-pirenena de io ny ho fantatra hoe lany ve le tolo-dalàna nalefan'ny honorable Voninahitra Jean Eugène sa tsy ho lany ka de ho avy ny covid ty araky ao anatin'le covid mihitsika mifandraika amin'io zany ny zava-misy mikasika an'io fivarotam-panafody io de hitantsika eo aloha zany ny hotoany fa ny firariana aloha zany de hoe mirary fahasalamana aloha zany ho an'ny malagasy fa ny fanafody moa iny entina mitsapy fa mirary fahasalamana ho an'ny malagasy na de tena enjana ary ny toetra raha resaka tsy fandriam-pahalemana tsy maintsy resantsika io député Slofoery Rabekizana satria tsy nenareo any amin'ny aloatra mangorany ihany no mikaikaika fa saika manerina Madagasikara le tsy fandriam-pahalemana amin'ny endro maro inona no azo ambara zao momba an'izay tato anatin'ny andro vitsivitsy io resaka tsy fandriam-pahalemana io dia signe anankiray
hoe mamparifo ny fitondram-panjakana satria raha ohatra ka tena matanjaka le fitondram-panjakana voageren'le fitondram-panjakana daholy a ny zava-misy nandresaka sosialy nandresaka tsy fandripahalemana nandresaka fitantanana rehetrarehetra io zany ny marika hoe tena malemy fitondram-panjakana izay misy am'izao fotoana zao tarihan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina zao tsy misy zany ny firaisakina ijery an'le vahoaka malagasy le vahoaka malagasy a tsy afaka hamokatra raha ohatra ka misy ny tsy fandripahalemana le vahoaka malagasy tsy afaka iaina ampiadanana raha ohatra ka misy ny tsy fandripahalemana ary ny zava-misy dia manerana Madagasikara mihitsy no misy ny resaka tsy fandripahalemana io amin'ny endriny maro ao ny alatromby ao ny sontomahery ao ny fandrobana ao ny resaka kidnapping fotsiny taloha isika karana no hiarany kidnapping ary teto andrenivohitra ihany a nisy an'izay a fisintomana karana atao kidnappé zay am'izao fotoana zao efa miparitaka manerana ny Madagasikara ny resaka kidnapping mba tsy ilazako fotsiny a ivadika any amin'ny faritra loatra mangoro isika any amin'ny distrika Ambatondrazaka Parafaravola Betsiboka Tsaratanàna ny zava-misy any dia isan-kerinandro tena isan-kerinandro a isan-kerinandro misy foana ny kidnapping ary ny zavatra magaga moa dia fa mitsapa mihitsy zareo hoe tena le tompona andraikitra ao anatin'ny fitondram-panjakana mihitsy a no hiara le kidnapping tamin'ny herinandro tapapolana angamba zay dia raha lara-tapoan'ny gouverneur any Betsiboka mihitsy no tratran'io kidnapping io midika zany fa tena zava-doza io kidnapping io ka de rehefa fakomaly ny vory izahay a distrikana Parafaravola sy ny faritry Betsiboka zay niaraka tamin'ny gouverneur any Betsiboka sy ireo mpitandro filaminana reo teto atao Tsimbazaza dia namoaka fekevitra zany izahay fa hiditra hidina any toerana izahay ireo any amin'ny Solazaina distrikana Ambatondrazaka Ambaiboa distrikana Parafaravola ary any amin'ny distrikany Tsaratanàna tsy asina loko politika aloha am'izay zany fa politika fa resaka le vahoaka anjerena de ivadika any amin'ny distrikana Andilamena iaraka zany izahay ireo tena tsisy loko politika ty fa le vahoaka miaina pitebitebena no ojerenay de miaraka ny OMC rehetrarehetra mixta io a de ny izay solom-bavambahoaka miaraka amin'ny ben'ny tanàna ifandinika hoe amoaka tsoakevitra ary ny solon-tena-pokon'olona ohatra ny any amin'ny distrikana Parafaravola zany amin'ny faharoapolon'ny volana Desambra ho avy zao a de tanterahana ao Ambaibo ka de ho an'ny Zemaheno izao miara-manonja zao de ampita any amin'ny namany ka de ilazana zany isika any amin'ny distrikana Parafaravola fa ho avy any a izahay a any Ambaibo amin'ny commune rurale Laboraranokrom fa ho avy any izahay a hiaraka amin'ny mpitandro filaminana sy hiaraka ny manam-pahefana izay misy any toerana de ao amin'ny faritra loatra mangoro sy ny faritra Betsiboka de ny distrikana Andilamena distrikana Parafaravola distrikana Ambatondrazaka no hiaraka ikondo ary amoaka tsoakevitra ho an'ny mikasika ny resaka kidnapping sy ny resaka tsy fandripahalemana ka dia ilazana ny commune Tapany Atsimo de ny commune Pasikely commune Moraranokiroma commune Ambomandroso commune Ambodirano commune Ranomainty sy ny commune Ambatomainty ho avy ao Ambaiboa hiaraka hijery akaiky ny zava-misy
zay mikasika ny tsy fandriampahalemana ao anatin'ny distrikana Parafaravola tapany atsimo sy ny distrikana Ambatondrazaka tapany avaratra. De amin'ny faharoapolon'ny volana indray a de hiaraka indray any Asolazaina ny distrikana Ambatondrazaka tapany avaratra sy ny distrikana Parafaravola sy ny distrikana Tsaratanàna miaraka amin'ny gouverneur sy ireo mpitandro filaminana Emoreg sy ny mixta mihitsy zany hoe andao amokatsokevitra atsika amin'ity resaka fitandromana tsy filaminana ty fa tena miaina-pitebitebena ny vahoaka namana rina. Izay ny mikasika satria mo araotiko le fotoana me mandeha ny namana solombavam-bahoaka mamrabe indrina koa mbola etsendany mbola ho avy eo mo ny tena koa mbola hiatrika ny fivoriana commission amin'ny 20 any amin'ny anteny mera-pirenena de manararoatra ihany fa amin'izao fotoana zao fa mitapa ny distrikana Parafaravola ndresakitsika sy any faritra Otramangoro maina ny tany. Resaka tantsaha indray io zany. Resaka tantsaha. Tena tsy hita an'le tantsaha zay zavatra atao. Tena maina. Nisy an'le orana kely teo. De tonga de efa nandefa namafy zanabary niasa le tantsaha amin'izao fotoana zao tampina ny domy. Eto de manaiky fitondram-panjakana ny tenako andray andraikitra satria efa tady sasaka sady ny taopambolena. En principe volana oktobra zany efa tokony efa nomboka ny taopambolena. Izao fa desambra efa volana zany lasa volana janvier février efa tokony tapitra daholo ny asa rehetrarehetra satria zany efa misasaka zany zao ny taopambolena. Raha misy de misy mbola vao eo amin'ny 300 na 500 ny vary voaketsa sy ny asa fambolem-bara any amin'ny faritra Otramangoro. Ny tsy fijerena an'le fotodrafitrasa rehetra mbola tsy misy ezaka natao fitondram-panjakana ny fanamboarana andreo todrano sy ny fanamboarana andreo barage sy ny namandreo. Efa betsaka ny zavatra nitenenina teto zay ve mbola tsy mireagira mihitsy le fitondram-panjakana izay no voka mahalemy ty fitondram-panjakana ty. Ny mikasika ny vidina zezika sy ny vidina semence amin'izao fotoana antsika miteny zao dia 10,000 ny NPK, 507,000 ny urea. Ninona ndray kilao sa ndray kilao. Ary na ny zezika zezi-pahatra ary de efa mananikanina ny any amin'ny 3 alina 4 alina ndray remoka Kubota. Noho zany dia diso fanantenana ny kajikajin'ireo tantsaha reo. Korotana zany ny calendrier pambolena zany. Korontana ny fitantanana arabolan'ireo tantsaha reo, mikorontana calendrier pambolena n'ireo tantsaha reo ary na ny programme anasan'ireo tantsaha reo ary dia simba eritrereto nefa any amin'ny faritra Otramangoro distrikana Parafaravola no sopotro Madagasikara ary manana vocation agricole io toerana io. Manaitra ny fitondram-panjakana indrindra ao ministèran'ny agriculture mba hijery akaika an'izay zavatra zay fa tena hidina ambany de ambany ny vokabary raha ohatra ka jaune mitohy. Faharoa dia distrikana Parafaravola ihany resahana. Nisy an'io fitrandrahana carrière tao andilana tao de misy ny zavatra tsy milamina ao amin'ny commune rurale andinana io. Efa nisy ny ezaka nataon'ireo vahoaka solitenany vahoaka mba hijery akaiky an'io fitantanana ao amin'ny commune andilana io izay tare amin'ny be ny tanàna. Efa nandeha zareo tany amin'ny Bianco, efa nandeha zareo tany amin'ny IGE inspection générale de l'État, efa nandeha zareo atrany amin'ny Bianco Tamatavy sy ny Bianco eto Antananarivo indrindra ny ao amin'ny resaka fijerena akaiky ny fitantanana commune dia ao amin'ny équipe présidence ao Ambotsorotra.
tsy fantatro na hoe misy mieno ve reo olona reo a sa tsy misy mieno sa hoe le maire IRD de tsisy zavatra hoe tsy maty manota io maire IRD io eto a dia ka nareo tsy mifampiresaka ianao député be ny tanàna sy ohatr'izany tsisy ka le vahoaka ny jereko zay mahatonga miteny an'ity fandarana androany ty a le vahoaka ny jereko a satria voafidim-bahoaka ao anatin'ny distrikna Parafara-Vola ka de eto dia manainga ao ministerin'ny fitsarana sy ireo sehatra rehetrarehetra reo a mba hijery akaiky io a fitantanana ny commune ao amin'ny commune efa izy ve azo alamina raha tena hoe amin'ny fo mahitsy jerena tsy hoe alamina fa jerena ny fitantanana am'le fitantanana ny tena tenenina raha tena mafy fitondram-panjakana io tsy tokony hijery couleur politique fa le commune ny jerena de tokony efa vita fijerena akaiky an'io zay mandeha ny fotoanantsika maromaro zay zavatra voaresaka zay a maiko minitra vitsy député Solofoery Rabekizana ary amin'nytinana azy sy hoe amafisana inona ny tianao amafisana raha mbola ny zavatra tiako resahana dia mitodika amindreo fitondram-panjakana ihany antsoaviny ataoko ory fitondram-panjakano mijaly le vahoaka hiadidinareo ary tadidio fa vahoaka ny nametraka anareo teo a ho tsarain'ny vahoaka ianareo a ka dia tokony samby eritreritra hoe ahoana ny sitraka mba ho azo fa mijaly ny vahoaka todika manokana ho antsika rehetra vahoaka mampahery anareo izahay a indrindrandrindra ato anatin'ny tokotiko Madagasikara fa matoa président Marc Ravalomanana mitety faritany mijery ny zavatra marary aminareo matoa ny tiako Madagasikara tokony RMDM mpanotra
le anakibanana dia ohatran'izay dia ohatran'ny machine mihitsy tompoko lasy tompo vavy ny tanan'le ankizy ary aingana makato manositra an'le vilia zany asiana savony dia avy eo dia atondray manao ny fanakibanana an'le vilia tsy vitany vilia ihany fa eo ny sotra eo ny forsety eo ny antsy eo ny kopy zay kojakoja isan-karazany ilaina zany amin'ilay hoe fampisakafoanana ny olona zay mandalo eny amin'ny sisiny io fa tsy any anaty trano dia zay ny asan'le ankizy zany ary tena lasa ohatran'ny machine ilay ankizy ngamy izy iny eo amin'ny 10 taona eo raha betsaka dia ny tena zany nahitan'le izy dia tonga ao an-tsaina avy hatrany hoe droit de l'homme droit de l'enfance eto Madagasikara Piray Tanindrazana no miaran'izany zavatra any toerana tokony misy an'io zaza io nefa dia tokony any am-pianarana dia zao mifanontaniana hoe safidiny ray aman-dreniny ve mahatonga an'le zaza hanasa vilia sa inona no mahatonga an'izany ny tsy fetezany ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena no mahatonga an'izany ary lasa misy fiangarana ao anatin'le izy satria misy ankizy zany ao zao voakarakarahan'ray aman-dreniny dia misasa tsara misakafo tsara dia aterina mankany ampianarana dia tena hoe feno zo an'ilay zaza fa neny le zaza anankiray ity eto Madagasikara ihany io dia izay no iainana zany hoe lasa misy fiainana raha zay noraisana fiainana zaza anankiroa kanefa samy malagasy izy ireo ny anankiray mikarama manasa vilia miaraka amin'ny ray aman-dreny amin'ilay kasikorotery amin'ny sisiny ny anankiray kosa voakarakara ary ireo le voakarakara dia vitsenisa no ireo tsy miditra an-tsekoly farany mialohan'ny idirany namana faniry ohatra anankiray satria resaka zoniny ankizy aloha nataontsika ohatra dia misy ny taremarika izay avoakan'ny iraisam-pirenena tompoko le taremarika zany dia omena noty ny firenena tsirairay amin'ny hoe tsara sa antonontonony sa ratsy ny fanajana ny zoniny ankizy ao amin'ilay firenena teo amin'ny 990 teo nomena noty tompoka dia sur 20 dia rehefa any amin'ny larana voalohany ianao zany dia tena tsara ny notinao dia mandeha fa rehefa tonga any amin'ny 90 any zany larana misy ianao dia efa ratsy zany tena hoe ratsy be zany le noty médiocre dia eo amin'ny 990 eo ilay firenena ijerena zany hoe manaona ny fanajana ny zoniny ankizy dia hoy tsika hoe aiza larana fahafiry Madagasikara satria zay mamaka atsika larana voalohany zany aloha dia Liechtenstein amin'ny hoe fanajana ny zoniny ankizy dia larana faharoa i Saint-Marin zany akaiky ny Italia any dia tafiditra ao amin'ny 20 voalohany zany ry Allemagne ary Danemark ary Suède ireo pays nordique ireo zany tafiditra ao anatin'izay dia aizany misy ny larany Madagasikara ho ianao any amin'ny larana fa 150 dia firy ny noty azo Madagasikara 5,1 sur 20 zany hoe tsy nahazo moyenne ary tena ratsy tsy afa-panadinana zany natao raha hoe misy ny repesage tsy manao repekage kokory fa tonga dia midobla ary mety mivarina kilasy raha ny amin'ny resaka fianarana resaka zoniny ankizy zay fa amin'ny zavatra fa dia mbola be dia be ihany koa ary io resaka tsy fanajana ny zon'olombelona io dia anisan'ny indisy ihany koa miditra any amin'ny atao hoe fikilasiana n'ilay firenena eo amin'ny resaka hoe fampandrosoana sy ny resaka hoe ady amin'ny fahantrana tsy tonga ho azy tompoko ny lara Madagasikara any amin'izay hoe firenena voasikajo faran'izay mahantra indrindra eto an-tany tsy hoe mahantra ny filazazy zany zao fa hoe farahidiny mba tsara ho fatatsika menakafina momba an'izany fa tsy hoe misy zavatra tenitenenina fotsiny eto ndaondray ary namana faniry raha zafy manantany satria efa mandeha dia mandeha ny fotoanantsika efa hiditra ny député Rabenirina Mamy dia omenanao indray sehatra ianao no hiaraka aminy ao anatin'ny fanohizana ny fakavy-makavakana ndaoary eny ary dia misaotra ny député Solofery Rabekijano motsika ry na Rabe Mananjara dia misaotra anao ihany koa nitondra an'izay fanazavana fanadiadiana izany voatsela moa ny filoham-pirenena zany resaka tamin'ny ankizy dia iny ny ahitantsika taratra hoe any amin'ny larana fahafiritsika fa 150 amin'ny firenena 90 zany fanajana ny zoniny ankizy
tena mahamenatra zany toerantsika zany ary Cinq dimy virgule un ambin'roapolo ny sur 20. toerana na ny naoty azotsika zany dikan'izany le médiocre tena aloha ataontsika amin'ny teny gasy mihitsy le izy zany de hoe betsaka ny tsy fanajana n'izay zon'ny ankizy zay zany fa ny sary moa zany sarynaty kely fotsiny daholo no miseho etseroa zany mbola zon'ny ankizy zay nresantsika zay fa raha iresaka tena hoe tena zon'ny tsirairay tsika azo ao anatiny rehetra zay hoe ahafahana miteny na liberté d'expression, liberté de presse sy ny sisa zany mbola adevitra be zany Rina Rabe Mananjara ary zany lay adivany tsirairay amin'izao fotoana izao ka tsara aloha zany hitondrana fanampim-baovao maromaro amin'ity fandarantsika ity satria ny maraina teo nefa fantatsika fa nigadona tao Toliara ny filoha Marc Ravalomanina zany tao serana mpiara-manidina tany Toliara fa ny alohan'izay de nisy kalina tao Morondava izy de nisy ny tafa sy fionan'ireo ray aman-dreny mpitarika ny tokotiky Madagasikara na ny RMDM any amin'ny faritry mena be tamin'ny filoha Marc Ravalomanina niaraka tamin'ireo olona zany maromaro zay tratrantso teny antoerana ny amin'ny mandalo président Marc Ravalomanina de nandritran'izay hoe toena fotoana nijanonana kely teo Morondava alohan'ny azo any Toliara zay de nisy ny tafatafa kely fofoisy fifankairezana fifankahitany samy mpiara-mikatroka mpiara-mitolona de ny zava-dehibe ao anatin'izany moa de hoe ao anatin'le hoe mbola manana fanantenany hanavitra ity Madagasikara ity ao anatin'izao olana sy zavatra mafy be sedraina izao akoatran'izay dia am'izao raha itenenantsika izao de tena fitsenana makotroka de makotroka mihitsy ny fandraisana amin'ny filoha Marc Ravalomanina any Toliara any ary de andefa sombona vidéo kely isika ahitantsika ny ambiance any Toliara izao hitantsika amin'ny sary izao amin'ny lalana zay andehanana président Marc Ravalomanina amin'ny lalana zay andehanana tsy misy hoe fandaminana na fanamboarana meloa zany fa de hiazo ny toerana zay hipetrahana izy de tena ny vahoaka mihitsy ny mioby ary manatitra ny président Marc Ravalomanina fa nandritra ity diany ho an'ny Toliara ity de ny ray fiaramanidina taminy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Toliara Andriamatoa Siteny Randrena Solonay koa de nisy ny tafafoy ny fanaovan'izy mianaka zany atao amin'ny salon zany ny serana mpiara-manidina any Toliara hitantsika amin'ny sary zao ny député Siteny Randrena Solonay koa zay sady filohan'ny confédération ny africaine momba ny judo ihany koa zany aty Afrika de eo ny président Marc Ravalomanina zay mitafamy zany nandritra zay etsika lehibe any Toliara satria amin'ny 12 volana Desambra zany amin'ny lahady ny etsika fa efa mafany Toliara mbola ho alefa ny namantsika teknisianina eo koa ny ambiance ny amin'ny lalana satria tena vahoaka tsy tanono no mandray amin'ny filoha Marc Ravalomanina ary de ho alefa tsy kelikely eo zany rehetrarehetra izany eny ary efa eto akaiky eto ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara député Mamy Rabenrina eny anelanelan'ny adevitra ngamba namana teknisiana ihany koa nisy an'ilay so zany na ny fandraisan'ny vahoaka ny président Marc Ravalomanina amin'ny alalan'ny sary teo amin'ny serana mpiara-manidina de azo ataontsika haingo tsara eo ihany ao anatin'ny adevitra amin'ny resaka Toliara zany miaraba Andriamatoa solombavam-bahoaka miaraba fanira zafimanata miaraba Rina Rabe Mananjara miaraba ny teknisianina rehetra ao ambadika ao sy ny any amin'ny radio Mada zay miara mampitany zao fandaharana zao isan'andro amin'ny MBS eto Anosy-Patrana faly de faly tafahoana amintsika eto indray amin'izao fotoana zao manaraka akaiky ny raharam-pirenena isan'andro tsika ary miezaka mampita izany amin'ny vahoaka malagasy mba ahafahany vahoaka tsirairay avy tsy ho tompotrano miono ara-baky teny fa tsy amin'le filazany sasany azy amin'ny fiainam-pirenena amin'ny zao fotoana zao miaraba manokana ny avy any amin'ny zay nahatonga hafatra sy ao koa ny avy any amin'ny district Anambohidratrimo indrindra misy ireo avy any amin'ny faritra Ambojahitovo Anjanaminy vola Itaosy zay nahatonga hafatra ty aminay ny amin'ny mampita vaovao zay zava-misy any ihany koa misy ny any amin'ny faritra Avaradrano any izay mampita vaovao ihany koa ary arabaina manokana fa indrindra ireo avilavitra ary efa voaton'ny namana teo aloha na ny avy any mipetraka ny velany lavitra de lavitra aza fa manaraka akaiky na raha-pirenena eto Madagasikara député Mamy Rabenrina
iny aloha zany vaovao mafana va nytoliary vahoaka be amin'izao fotoan'izao no mitsena ny filomarika ravalomanina ary mitanjotra moramora ampilaminana tsisy zavatra hafa mihitsy no miseho amin'izany rehetrarehetra zany fa de fifaliana tena hoe kilometatra maro mihitsy ny lalana zay andehanovan'izy ireo ny ataontsika hoe réaction aso avy any amin'ny député membre Belindrina mahita an'ireny tsary sy miaina ny zava-misy sy ny vaovao nytoliary amin'izao fotoan'izao. Araka ny efa nanomanana azy sy nolazainy ombenombeny dia raharaha ny antokotiako Madagasikara no nalehan'ny filoha nasionaly ny antokotiako Madagasikara Antoliara sady filoha mpitarika ny Rody Bempanohitra ho amin'ny demokrasia eto Madagasikara. Fa tafiditra ao anatin'ilay ezaka nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona lasa iny ilay ezaka fameloma maso ny antoko amin'ny alalan'ilay teny baiko hoe redynamisation faniry izay nandeha tsy kelikely rehefa tena nanomboka ny sokatra ny ala tao anatin'ny fiboantsika voaelingelin'ny fiboana mantsy izy iny tamin'ny taona lasa raha tokony efa tamin'izany fotoana zany nanomboka miparitaka iran'ny Madagasikara ka araka ny fandaharam-potoana ny antoko dia Antoliarin-dray zany ny fanatanterahana an'io fameloma maso sy fanomezana aina vaovao ny antoko tiako Madagasikara io ao anatin'izany faniry fanomezana ombenombeno hoe endrika vitsivitsy no isehoany io ao zany voalohany indrindra fameloma maso fanomezana aina vao ao ny fiezahana fanangonana indray ireo fototry ny antoko ireo olon'ny antoko zay na antoko ny antoko tiako Madagasikara atao anatin'izay 20 taona latsaka kely zay tsy tokony ho adino fa 20 taona latsaka kely nijoroan'ny antoko ara-pomba ofisialy ny tena niaina teo amin'ny sehatra politika efa mihoatra kely an'izay fa nazona ny antoko politika ny tiako Madagasikara dia 20 taona latsaka kely zao ary zao etsika izao dia natao indrindra iomanana amin'ny 20 taona ny ambadiky ny 20 taona voalohany zany eo amin'ny fiainan'ny antoko fatatsika fa tao anatin'izay 20 taona zay ngamba tsy nisy antoko niainany tiako Madagasikara teto Madagasikara hatramin'izay naka fahefana nitondra fanjakana niala teo amin'ny fitondrana ary eo le mampiavaka azy satria na tsy teo amin'ny fitondrana ntsony aza dia mbola nitazona ny herin'ny foana ary nijoro foana ary rehefa tonga ny fotoana nandray ny toeran'ny mpanohitra dia azo lazaina avy ny antoko tiako Madagasikara no antoko nanana an'izany satan'ny mpanohitra ara-dalàna izany voalohany indrindra teto Madagasikara na dia tsy mbola mivoaka araka ny tokony ho izy ara didy fampiarana n'ilay lalàna ny antoko tiako Madagasikara no nanao fanambarana voalohany tamin'ny fomba ofisialy no mahampanohitra eto amin'ny firenena hatramin'izay taloha ny fanoherana fatatsika fa indraindray miainga amina tsy fitovikevitra indray mandeha indraindray miainga avy amina fifanolana ny anivon'ny sampitola tantara ny ainatsika zany tao anatin'izay 80 taona na nazona ny fahaleovantena sy na repoblika any Madagasikara izay ka hoy aho hoe raha ny antoko tiako Madagasikara ny resahana dia tena azo lazaina fa anisan'ny antoko politika manana karazana traikefa indrindra eo amin'ny mahatoko politika fiatrehana na raha-pirenena azy ka na dia tao anatin'ilay atao hoe famaky vakina ny efitra traversée du désert mizaka mijery le fantikana azy amin'ny teny malagasy famaky vakina ny efitra aza ny antoko tiako Madagasikara dia tsy difotra mihitsy fampoitra ary ny tana fotokeva ny tana ny idéolojiany ary nahatana ny fomba fijeriny ny raha-pirenena ary tsy mivadika tamin'izay fotokevitra ny jorony hatrany ambolohan' izay ka tonga amin'izao fotoana izao fatatsika fa tonga amin'ilay dingan'ilay hoe fiverenana eo amin'ny fitondrana ny antoko tiako Madagasikara ary miomana mila fiomanana ary tena fiomanana fa tsy lazaina ambava ohatry ny eniny sasany fotsiny fa mila fiomanana ny fiverenana eo amin'ny fitondrana mila fiomanana ny fitantanana ny firenena ary rehefa manao an'izay fiomanana izay dia miainga avy amin'ny fanaovana ny tombanezaka ny zava-nisy teny aloha hoy ateo hoe ampy ny traikefa ny aina ny antoko tiako Madagasikara hatramin'izay fa ahafahana mijery inona ny nety inona ny tsy nety inona ny zavatra azo arindra
amin'ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena am'izao fotoana izao ary inona no ahafahana mitsinjo no avy satria fatantsika fa mifananana viana tena izy fananana viana tena matotra ary mifandraika amin'ny zava-misy ilain'ny vahoaka sy ny firenena zay no ilana zay no ilaina amin'ny olona tena vonona hitondra ny firenena sy ny antoko politika hitondra ny firenena ka raha iverantsika ny amin'ny hoe inona ny azo makina ny zava-misy anontolo ary amin'izao ora hitenenantsika izao a dia zao raha ny sara ny jerentsika dia toy ny efa ela ny andrasana ny fotoanandroany ny vahoaka ny toliary ary tena izany tokoa fa raha vao natsidika fotsiny ty fandaram-potoany ity herinandro vitsivitsy lasa andro maromaro fotsiny a vitsy lasa zay dia efa samy tsindrin-daona be ny any ny tany toliary ny taty amin'ny fohy be aza moa nitsindrin-daona hoe andeha ho an'ny toliary amin'izay a maika fa ny vahoaka tany dia hitantsika voapirofotsika amin'ny sary zay hitantsika amin'izao fotoana izao a fa tena efa nandrasana fotsiny ny fahatongavan'ny antokotiako Madagasikara tamin'ny alalan'ny filoha nasionaliny tany toliara ary tsy mbola raha ny androany a ny fandaram-potoana faniry tsy mbola tena misy ny fandaram-potoana ofisialy fa fahatongavan'ny filoha fotsiny a dia fanomanana ny fandaram-potoana zay raha ny tena marina mbola amin'ny alahady tolakandro vao misy ny fandaram-potoana ao anatin'ilay hoe endrika mantoko ny antoko endrika fameloma maso ny antoko kanefa efa hitantsika amin'izao fa androany dia efa mafana ny fifandraisana androany a dia efa vorolanina mino afa mbola tsy izy rehetra reny fa zay fanojo teny fotsiny sy zay ekipa niomana tamin'ny fandraisana ny filoha nasional ny antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana fa ho hitantsika eo mandrapatonga ny alahady takininona ny fivoaran'ny toedrara ary ho hitantsika eo takininona ny hafanan'ny fiaonana fifaliana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka indrindraindrindra ary ny tsy azo adinoana faniry dia zava-dehibe mampiavaka nyity fiaonana amin'ny alahady ity ny mampifanojo azy amin'ny fankalazana ny andro naterahan'ny filoha Ravalomanana zay ao anatin'ny antoko efa lasa fomba fanaony manamarika kely manamarika amin'ny maha-olombelona ray aman-dreny no mankalaza ny tsingeritaona naterahany dia efa fahazarany antoko efa fomba ny antoko ary fomba tsitsy zay ratsy azy no manamarika zany sy miaraba ny filoha nasionaly atratrarany nanomezan'Andriamanitra azy an'izany tombonandro zany ka mifanojo indrindra amin'io alahady io ary hitantsika any amin'ny tambajotra any a fa raisy ny toliary ho fanomezana manokana avy amin'ny filoha Ravalomanana ny fahatongavany any sy ny nahafoizany an'io andro ionana amin'ny toliara amin'ny maha-olombelona satria angeo ho any tokantrano manao an'izany fankalazana zany satria eo anilany vady aman-janaka fa foy ny filoha Ravalomanana natolotra ho an'ny vahoaka ny toliary io andro iarahana mifaly aminy a iarahana mamelo maso manao fameloma maso ny antoko fa indrindraindrindra hanana tombo manokana ny vahoaka ny toliary iarahaba azy manokana mifanatro maso a mifanatro tava ary tsy mbola nisy oatra zany a tao anatin'ny tantara ny antokotiako Madagasikara fa nira zafy manatany dia ho arahantsika aloha zany député Mahamira Benrena satria mbola misy vidéo zany a anatina minitra vitsy angamby izay namana teknisiana mbola ambiansa toliary foana mahita ny vahoaka ny zava-misy zany a any atoerana any a satria moa zany dia hoe anatin'izay hoe tena fitsinjaha-bevata izay ny fandraisana amin'ny président Marc Ravalomanana.
eny ary iny ny saritsika député Mamy Rabenrina zany nidina nandeha tongotra ny filomarika Ravalomanana dia filaram-be amina kilometatra ny filarany iny tena vahoaka be mihitsy ny ao an-damosiny président Marika Ravalomanana tena hoe tsy miroro toliary ny andro ny fahatongavany président ary ny tsapika izay ilay faona muzika rentsika tao ambadiky ny dia tongotra iny ao anatiny zay hoe tafahoana ny tisy manina izay zany dia iny no amarana antsika ny ambiansa raha misy teny entin'ny député Mamy Rabenrina zany maraparana antsika ny adevitra fa raha mbola misy any moa vaovao zany avany toliary dia arotsa antsika arak'izay zany fa ninina nentina tamintsika ny ambiansa ny toerana itsika eto miresaka ny vahoaka ny toerana dia maneho an'izay fifaliana mandray an'ny président Marika Ravalomanana izay zay indrindra arak'izay voalazana izao voalazanao zay vao manomboka ny lanonana miandritsika miandry ny toyiny ary ezakitsika ampita arak'izay tratra na ivelan'ny mazava ho azy na ivelan'ny fandarana miara-manonja aza ampita arak'izay tratra ny toy ny fandaram-potoanany fa minosika fa ho tratra ny tanjona ho tratra ny vahoaka ny tanjona ny fionana amin'ny antokotiako Madagasikara ary ho teboka anankiray hoentina miainga vaovao indray ao amin'ny renivohitry ny faritany toliary ny fionana amin'ity farany herinandro ty député Mamy Rabenrina iresaka raharaham-pirenentsika rehefa avy eo anatin'ny tafatafa sy ny adevitra sy ny famakafakana ho ataontsika satria ity resaka zon'olombela zony isambatan'olona sy ny tena hoe fahafahana sy ny demokrasia zany zava-dehibe zany anatin'ny taonjato tahaka izao ary ny tolomany rehetra dia hidindinika sy resaka amin'izany tsika rehefa avy eo fa mialohan'izay député Mamy Rabenrina misy trangan-javatra nanahirana ihany tao amin'ny distrika izay nisy ianao izay teny amin'ny commune Nosiala zany misy an'ireo mpivarotra anjatony efa nisy volana ray mahery zay no nietsiketsehanizy ireo satria dia misy fikasana avy any amin'ny commune ao ateorina zany handrodana ny tsena zay efa nipetraka teo antaonany maro izay ary dia mamelona fianakaviana manarivony izany tsena izany kanefa dia misy moa zany ny tetikasa ao anivon'ny commune handrodanana ireto tsena anjatony reto dia nampitaraina ny mpivarotra zay efa nivondrona anaty fikambana zany amin'ny hoe tsy rary ny tsy ara-dalàna zany ary nitondrany izy ireo ndraraha eo anivon'ny fitsarana mba andravana izany didy fikasany eo anivon'ny commune ao anatin'ny Nosiala Ambohidratrimo izany
reto mpivarotra reto anko moa zany de mametraka ny hoe izahay de anisan'ny ny kolokolo ny karakara izany tsena izany ary anisany mba manao ny ezaka zay hampandrosoana ny tanàna amin'ny alalan'ny fikarohana asa tahaka izao sy famoronana asa ary dia mitondra ny anjara biriky ny fampandrosoana ary raha sanatry n'izany ka misy mifandrotanana dia amanarivo ndray reo tsy anasa zany sy morava fivelomana am'izao fikasany commune zao tsara toerana ianao hanazava ny zava-misy eny atoerana Andriamatoa Solomamoaka satria raha ny fitadidiko de efa be ny tanàna tao anatin'izany commune Nosialy zany ianao vao Solomamoaka anatin'ny district Anambohidratrimo ary nahafantatra tsara ny tantaranyity tsena ity satria anisany ny karoka vahaolana ho an'ireo mpivarotra zay tsy nanana tsena teny atoerana mba hidiranao anatin'ny ara-dalàna ary de anisan'ny nalalany Andohany izany hoe naninona nisy pavillon teo Anosiala teo député Mamirabeniriny. Raha ny tantara tokoa de tamin'ny tany amin'ny taona 5 tanoany no vita ny fanorenana an'io tsena io. Araka ny voalazanao teo tafiditra tamin'ny vanim-potoana nahabe ny tanàna na Nosiala zany satria nomboka ny taona 3 ka hatramin'ny taona fiandohan'ny taona 4 no nitatana ny tanàna na Nosiala. Samy nalalitsika hoe inona zava-nisy teo Nosiala tamin'izany fotoana zany fampidirana ho ao anatin'ny ara-dalàna araka ny voalazanao ireo tsena zay nanamorona ny lalam-pirenena faha-efatra tamin'izany fotoana zany no fototry ny tetikasa ny tanjon'ny tetikasa nanokafana an'io tsena io zay nahazona famatsim-bola tamina Sapandraharaha mpamatsy vola teo anivon'ny banky iraisam-pirenena tamin'izany fotoana zany. Amin'izao fotoana izao misy an'io olana io ao manaraka akaiky an'izy io satria sady eo tanànako io 300 metatra miala ny tranoko misy an'ilay toerana voalaza ary ny akamaroan'ireo ny olona mampiasa an'ilay toerana de mbola ireo le olona nahazo alalana tamin'ny fotoana ny tantananay ny tanàna na Nosiala. Ny olana ao anatin'io faniry dia eo zany ny fananany commune tsy Nosiala rery fa ny commune amin'ny ankapobeny fananany fahefana amin'ny fitantanana tsena satria tsena communale eo dia rehefa nisy ny fitondrana ny fandimy satria rehefa niala tamin'ny fitantanana ny commune izahay tamin'ny fiandohan'ny taona 2014 de nametrahan'ny fanjakana PDS tao de ny PDS nanana ny fomba ny tantanany an'ilay commune indray nanana ny fomba ny tantanany an'ilay tsena indrindra tsena moa nresantsika eto avy eo rehefa nandeha ny fifidianana be ny tanàna taona 2014 izay de nahazo be ny tanàna vaovao ny commune Nosiala toy ny commune hafa rehetra de nanana ny politika netiny ny tanàna ny tsena sy ny tanàna amin'ny ankapobeny indray ny be ny tanàna tao niova indray ny be ny tanàna nanomboka ny taona 2014 de fahazoko azy ny be ny tanàna amin'izao fotoana izao io manana ny fomba fijery azo vinany manokana amin'ny fitantanana ny tsena sy ny tanàna na Nosiala. Ny hitako fototry ny fifanolanana de zao ny tsy fahampiny mangarahara ao anatin'ilay fampiresahana raha izay faharoa ny fahitana fa tsy mbola fotoanan'ny fanaovana tetikasa mandrava zavatra toy izany amin'izao fotoana izao. Eo zany lafiny sosialy fa indrindrandrindra eo ny lafiny toe-karena zany hoe raha lay zavatra mitranga zany amin'izao fotoana izao dia mifanolana ny mpitantana ny commune sy ireo olona voakasika ao amin'ilay tsena satria hoy ateo hoe nandritra an'izay fifandimbiasam-pahefana nisy tao zay de samy nanana ny politika nitondrany azy ireo be ny tanàna sy PDS zay nitondrana Nosiala de nisy zany ny fanavaozana teo amin'ny lafiny fanomezana alalana ny
olona hivarotra tao an-tsena tamin'ny endrika isan-karazany izay lasa toy ny hoe hifanomezantsiny amin'izao fotoana izao sy toy ny hoe tsy hodiana tsy jerena zany a rehefa mandray fanapahakevitra ny mpitantana ny commune amin'izao fotoana izao aminay nefa tokony tsy maintsy ho jereny reny zavatra rehetrarehetra ireny ary izany indrindra no hipoiran'ilay hevitra faharoa hoe fotoana sahazany zany opportun ve ny anaovana an'ilay tetikasa amin'izao fotoana izao hoy atao hoe tsy ampy le mangarahara fa raha ohatra raha ny fehoaninay satria masolom-bavam-bahoaka indray eto no miresaka misy tonga any amiko any amin'ny toeram-piasako ny olona voakasika ao anatin'le izy dia milaza hoe rehefa mba te hahalala antsipiriny momba n'ilay tetikasa vaovao izahay sy te hahalalany hoe ahoana moa zany momba anay izay efa teo hatramin'izay dia mivaly teny azo dia hoe tsy misy azo ambara fa projet présidentiel na hoe tetikasa amin'ny filoham-pirenena no atao ao izay somary mahagaga sy manaitra ihany hoe ahoana na dia hoe tetikasa amin'ny filoham-pirenena aza no atao eo na ahoana ny fiadidina ny tanàna anankiray no tsy afaka milaza inona ao anatin'ilay tetikasa inona no endrik'ilay tetikasa ho atao eo anatin'ilay izy ary zany no mahatonga ny olona misavorovoro satria tsy misy ilay mesure d'accompagnement alohan'ny andraisana n'lay fanapahakevitra alohan'ny anatanterahana n'ilay tetikasa vaovao tsy misy tetikasa ratsy zany amin'ny ankapobeny fa eo amin'ny fanatanterahana azy a sy eo amin'ny fifampitsinjovana amin'ny vanim-potoana toy izao izay no mampisy ny olana hoy aho hoe tsy ampy le mangarahara satria rehefa tena zohina hoe inona zany tsena ve no atao eo dia lasa tsao no mivoaka lasa tsy ofisiely ilay valy teny voaray fa dia hoe zay voalaza zay hoe tetikasa amin'ny filoham-pirenena ary ny arangaranga aza dia tonga dia ny mpamatsy vola hoe misy tetikasa atao eo ary ity ny mpamatsy vola azy dia mahatonga ny ireo olona voakasika tonga dia iah hoe misy zavatra afeninao misy zavatra tsy mangarahara ao dia rehefa hoy aho teo hoe anisan'ny mahamay an'ireo olona voakasika ireo hoe raha tena tsena marina ihany ary no atao eo maninona no tsy asiana resaka mihitsy hoe iza ny mahazo ny tsena iza no mahazo mivarotra ao ary ahoana ny momba anay efa mpivarotra teo hatramin'izay zay faniry no fototry ny olana ao ka mahatonga ny fienjanana satria tsy mety voavaly eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna izay fanontaniana izay aloha hatreto hoy isika teo hoe vaovao entsika dia lasa any miakatra eny anivon'ny tribonaly sy eny anivon'ny fitsarana mahefy eny izay fifanenjanana eo amin'ny mpivarotra sy ny mpitantana ny commune izay fa eo amin'ilay lafiny sosialy eo amin'ilay lafiny hoe sahaza sa tsy sahaza ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao izany tetikasa izany izay tokony ampifandraisina amin'ilay hoe inona mesure d'accompagnement tokony apetraka ny commune andrasan'ny ireo olona voakasika ao anatin'ilay izy dia ny hoe tao anaty krizy tsika eforotaona zao ny aina tao anaty krizy sosialy enjana be zay ny ainga avy amin'ny krizy ara-pahasalamana tsy ny aina tsy ny asa tsy nitady vola tsy afaka niary araka ny tokony ho izy ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ny olombelona leto ambonin'ny tany amin'ny ankapobeny voakasika io daholo fotoana sahaza ny fandravana asa efa misy ve amin'izao fotoana izao tsy misy ho ilay fepetra izay tokony ho raisina ilay ataoko hoe mesure d'accompagnement malatsiny fa tsy zay ngamba fomba fiteny mahalaza azy avy hatrany izay sahaza n'ireo olona zao fa na inona tantara tany aloha na inona zavanisy na inona fomba tsy nitodikevitra na tonga an'ireo olona ireo olona miaina sy miary teo amin'ireo toeran'ireo reo ka raha ao anatin'nyray mpimaso no ravana ny fiariana amin'ny mahampitantana amin'ny maha-olombelona amin'ny mahampitsinjo vahoaka tokony apetraka aloha hoe inona zany no tambiny zay na dia amin'ny fotoana vonjimaika ary ho aiza marina
ny fiarindreo olona reo rehefa avy eo mahazo anjara toeranao ve izy valiana eny sa tsy zay no nrasandreo vahoako reo nge eny sa tsy mahazo anjara toerana amin'io tsena vaovao ve izy ve rehefa avy eo sa iza ny mahazo rehefa tsy mahazo valy ny ara-dalàna le olona le voaka voakasika de hitako hoe za tsy miteny hoe aradrariny fa mandeha ho azy ny feo tsilitsofina sy ny tsao araka ny teneniko teo hoe misy an'izao ny ambadika io hoe sisisisisisy tonga hatraminy hoe satria fanila amin'ilay toerana eo ny misy ny CEGN nosiala tonga hatraminy hoe ny toerana fanaovana ampahany zany amin'ny faritra ny CEGN nosiala ho voaraiko tsy fantatra ntsony ny fahamarinana zany na tsy fahamarinana zany fa dia lasa ohatrany hoe mifanenjana amin'ny zavatra tsisy dikany fa mila miresaka mila mifanazava de mila mifampitsinjoa de tokony hovoavany olana zay ny zava-misy faniry amin'izao fotoana zao ary tsara ho fantatry ny rehetra ihany mba tsy isinny hoe lasa manana endrika hafa ilay fifanolanana rehefa avy eo ya mazava tsara mihitsy zay fanazavana netiny député Mamira Bendrina zay moa no teneniko hoe izy dia tsara toerana hanazava ny zava-misy satria dia malala tsara ny tantaran'ity tsena ity ny mpivarotra dia mezaka manambatra ny heriny ao anatin'izany ady zany ary dia rehefa tsy mahazo zay mangarahara zay dia mitondra ny raha teny anivon'ny tribonaly dia miandry ny fivoahan'ny didy ara-dalàna zany isika hoe anahoana sy toinona no fijeriny eo anivon'ny sampam-pitsarana amin'ity raharaha ity zany satria dia efa nisy moa zany ny sitinina zay nataondreo mpivarotra akoatra ny teny amintsena dia manoloana ny fitsarana tereanosikoa izy ireo dia efa nilanja sora-bavety zany nanda izay fandravana ny tsenan'izy ireo izany raha tsika ny fivoarany zany raha izany fa iverina amin'izay tsika ho an'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao satria ny fiazaka zany raha-pirenena moa dia miazakazaka tony reny hoe afanganam-pandeha ny fiaramanidiny reny mihitsy dia mizotra miamafy ny rivotra amin'izao fotoan'izao itsika dia samy nalala tao anatin'ny herinandro roa izay ny amin'ny fikasany teo anivon'ny zon'ny mpanjifa ny amin'ny hoe hiteny na anisany hitondra ny hevitra izy ireo ny amin'ny tsy fakatoavana izao sondro-bidim-piainana zay tsy mitsahatra mimiakatra izao ka mampiaro ny zon'ny mpanjifa azy ireo dia nieritreritra ny amin'ny hoe tokony isy ny hetsika zay iraisan'ny mpanjifa rehetra rehefa miresaka mpanjifa isika dia voasokajy ao anatin'izany daholo ny sokajy mpiaramonina rehetra na avy amin'izy izy na avy amin'izy satria samy mpanjifa daholy ny olombelona eto ambonin'ny tany isika dia miresaka eto Madagasikara ny fantsifana sy ny mahaolona dia tsy afaka misaraka zany satria misy lalàna izay mifehan'izany ka izany lalàna izany amin'ny hoe fifandrifina sy anisan'ny tsara petraka ho an'ny mpiarony zon'ny mpanjifa ny hoe amin'ny 10 volana desambra zay no hiteny amin'izany tsy fahazakana vidim-piainana zany ka hitodika amin'ny fitondram-panjakana satria izy ireo moa zany no nambarany zon'ny mpanjifa ny amin'ny hoe afaka mamaly sy maka fanapahan-kevitra amin'izao olana izao satria samy nahatsiaro ny rehetra fa na ny mpitondra amin'izao fotoan'izao amin'ny alalan'ny filoham-pirenena ara dia tsy afa-po tamin'ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana ka nandravany ny gouvernemanta teo aloha ka nahazona gouvernemanta vaovao tamin'ny faraparan'ny volana aogositra lasa teo zany dia nambarany filoham-pirenena fa vonina hiasa lay gouvernemanta ary gouvernement d'action no fomba ny tenenana azy filoham-pirenena dia anisan'ny nameny karazana fahatezerana ihany tao anatin'ny asan'ny gouvernemanta teo aloha ny amin'ny hoe tokony hikaroka vahaolana ny gouvernemanta ary 3 andro tokony ahitana zany satria tsy zakany vaoka ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao ary efa mihinany tsy fihinany mihitsiny araky ny voambolana nampiasaina tamin'izany fotoana andro izany ny andro izany rehetra ary dila izay 3 andro izay zary lasa 3 volana mahery tateorina zany dia nanapa-kevitra teo anivon'ny zon'ny mpanjifa hoe aleo mba hanaitra ny fitondram-panjakana mba hore zany dia ny fanindrindrindra tamin'ilay hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona zay rehefa miresaka andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona isika dia mahafantatra tsara fa misy zo maro be arovana ao anatin'izany zany hoe isika mandeha io isika miresaka io isika mipetraka io isika miasa io isika manao fionana etsero io dia ny zo n'olombelona zony isambatan'olona zony tsiraray no mamaritsika zany etsika rehetra sy ny zavatra rehetra ataotsika izany
de nametraka taratasy fampahafantarana an'izany a ny mpiarony zonimpanjifa teniniva ny préfecture ny polisy ary nilazany hoe etsy ampivoatanàna etsy Analakely no hanatanterahana izany satria eo kokoa no azo lazaina fa ivo sy anisany azona mamandratra feo mba ho reny rehetra izany ka izay rehetra nambarany zonimpanjifa izay moa dia namaly ny teo anivon'ny préfecture ny polisy izay voatsela akory izay tamin'ny afakomaliny amin'ny hoe lavina izay fagnanaovana hetsika ho ataon'ny zonimpanjifa izay satria tsy manana an'le autorisation d'occupation zany na fahazona mifeha an'ilay toerana izay voatondro tetsy Analakely. Zavatra roa samy hafa aloha zany izy de hoe fampahafantarana ny hanao hetsika no nataony teo anivony zonimpanjifa ary faharoa de hoe fangatahana an'ilay toerana eo Analakely zany de lavon'ny préfet zany le fangatahana an'le toerana fa le fampahafantarana an'le hetsika dia tsy voaresaka angambana tao anatin'izany adevitra rehetrarehetra zany de hiverenantsika ny tranga satria tsy maintsy misy tranga foana manko hiverenina anatina adevitra député Mamirabenrina ho fampatsiahivana andehanantsika lalindanina kokoa anatin'ilay hoe zo samihafa zany satria tsaroantsika tsara ny hetsika nataon'ny solombavambahoaka 370 teo amin'ny kianjany 310 metr tamin'ny avril 2024 dia nisy namoizana ain'olona sy naharatrana ain'olona nandritriny hetsika iny de taorinyany de nisy fanambarana nataon'ny préfet ny polisy izay mbola izy any koa no mitatana am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe ampy zay ny raha latsaka eto anivon'ny firenena tsy andray réquisition afa itsony a fa ny réquisition ho raisiko dia réquisition anti-pillage zany ho fiarovana ny fandrobana ka ao anatin'izany réquisition anti-pillage zany dia encadrement an'ireo mpanao fetsiketsehana zany a tamin'izany fotoanany zany niaraka tamin'ny solombavambahoaka dia hiarovana ny vahoaka sy ny fananany zany de netretra ny rehetra hoe ahoana ny fomba ampiasana zany satria azo atao kay ny maka réquisition anti-pillage azo atao kay ny miaro ny vahoaka io satria misy fehezan-dalàna misy fepetra azony tompon'andraikitra atao zany amin'ny alalany zany réquisition anti-pillage zany mba anaovana encadrement na sécurité andreo mpanao fetsiketsehana de mihevitra ny rehetra fa hoe maninona moa ny tsy ho atao zany ary efa nisy mpanjifa efa nomenomenina tahaka ny teny Itosy tahaka ny teny Akatso tahaka ny teny Ambohipo tahaka ny teny Tsaronena tahaka ny teny Ambatomaro sy ireo toerana rehetrarehetra zany zay niarana zay hoe tsy fahazakana ny sondrom-bidim-piainana sy ny tsy fisian-drano izany dia afaka nanohevitra ara-dalàna izy ireo de mihevitra zany ny zonimpanjifa hoe azo atao zany rehetrarehetra zany ka inona moa ny tokony hanakana ny anivon'ny préfecture zany kanefa zava-misy zany a dia izay nambarantsika izay na zany na tsy zany any ambadika any ko de misy ny fikonokononana hatramin'ny omaly ariva omaly alina izao maraina zao ny amin'ny fikaroana ny adresy an'ireo mpitarika sy mpanao politika vitsivitsy izany ary mety miseritreritra mihitsy aza raha ny feo mandeha de hoe mety isy hisambotra ny am'ireo mpitarika sy mpanao politika vitsivitsy raha ny feo nandeha hatramin'ny omaly alina mitoya zao maraina zao ho hitantsika eo ny fivoarana zany hoe mbola vahaolana ve zany am'izao fotoana zao ary zany ve no azo lazaina fa ampitony izao sondrom-bidim-piainana zany zany ve no azo lazaina fa ampiempotra ny mpanjifa ka tsy hampiasany zoany hiteny sy takiny amin'ny hoe tsy zakanay efa tsy mety zao zavatra ao satria nambara mandrakariva fa tsy hetsika politika zao fa hetsika sosialy ary na iza tahaka ny nambara nyreo mpitarika ny zonimpanjifa tamin'ny fahita lavitra tsy miankina iray omaly de hoe na ny mpitondra fanjakana ary de asainay ho avy eo ifampiresaka amin'ny vatana mba ahafahana mikaroka vahaolana miaraka omaly nidina ny tety tsena ny teo anivo ministera ny industrie sy mivarotra sy mifanjifana omaly dia nivory nikaroka vahaolana ny angovo ny miseran-drano niaraka tamin'ny Tsirama fa tsy ampy zany satria mila vahaolana maika le vahoaka de zay ny antsona ny rehetra hoe ndao hiadevitra eny ankanja isika satria ahafahana mikaroka vahaolana zany ny antony na tonga le tena kanja raha fanazavany zonimpanjifa le mpiano zonimpanjifa de hoe satria tsy misy le kianjany demokrasia zay nambara fa ahafahana manio hevitra rehefa misy ny zavatra manahirana toy izao de voatery zay hiditra ambanimbany kokoa ary akaiky ny tanàna na Tananarivo raha teo zany ary eo raha teo ny famezivezen'ny adevitra rehetra rehefa amina tranga manahirana tahaka izao iza moa
no tsy naneho hevitra tena ikanja na mitondra am'izao fotoana zao na mitondra rehetra amin'ny fandimiteoloha de teo ny nahafahana naneho hevitra sy ny resaka ny zava-misy ampahibamaso na hetsika ara-tsosialy io na hetsika politika fa amty indray mitoraka aty de hetsika ara-tsosialy mazavabe zany ary eo anatin'izay hoe fiarovana izony mpanjifa izay député Mambrabendrina ny zava-misy amin'ny akapobeany zay ny aingy amin'ny fanambarana zay nivoaka teo anivon'ny préfecture amin'ny polisitsika am'izany adevitra rehetra izany araka ny voalazany ho teo ny manaitra ao anatin'ilay fanapahan-kevitra sy ny valiteny avy any anivon'ny préfecture amin'ny polisy a de ny fahitana fa na inona zany etsika na zavatra mitranga na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny ara-politika na amin'ny endrika ara-tsosialy na inona de ataontsika hoe systématika ny fandava ny fitondram-panjakana ny fanehoan-kevitra ny vahoaka fanehoan-kevitra zay araka ny voalaza teo araka ny efa nazavaina hatrany am-boalohany dia ananana zo fototra ary voarony lalàna iraisam-pirenena fifanarahana iraisam-pirenena sy ny lalàna zay misy eto Madagasikara zay ny famaky an'le izy atreto na inona zany hoe efa tena manidy ny varavarana rehetra zay mety ahafahany vahoaka maneho hevitra ny fitondram-panjakana na inona io resaka io ny zava-misy nefa de zao raha amerina iresaka le zo fototra tsika de zo fototra ny fametrahany fitondram-panjakana toerana anankiray fanehoan-kevitra amin'ny lafin'ny pratika eran'izao tontolo zao de misy zany ary misokatra ho an'ny rehetrarehetra mazava ho azy misy ny pitsopitsony amin'ny ny fanaovana ny fandaminana rehetrarehetra ara-taratasy fa natao anehoan-kevitra misy zany any ohatra ao Frantsa fatatsika misy an'izany place de la République any Genève misy an'izany eo anoloan'ny varavaran'ny baron'ny firenena mikambana sy ny sisa efa natao ho an'izay fotsiny mihitsy zany toerana zany fa aty amintsika rehefa ilaina de asiana de rehefa tsy ilaina de ravana mazava ho azy raha ohatra ka lasa voatery mijery toerana zay hitan'ilay mpandrindra sy mpikarakara ny hetsika hoe eo amin'ny kianjany 3 no mety anaovana an'le izy satria nidina daholo ny toerana zay tokony hahafahana manao an'le izy ary toerana zay efa natokana hanehoan-kevitra eto amin'ny tanàna Antananarivo aradrarany loatra raha ohatra ka mitady ny toerana ahafahany maneho hevitra ireo mpikarakara'ilay hetsika zay raha ny endrika hita ao anatin'le izy fa inona moa ny tena anton'ilay hetsika efa fantatsika efa fanehoana ho hitapoko hitam-pirenena indrindra ho tonga amin'ny fomba ofisialy any am-potsofon'ny mpitondra fanjakana hoe tsy zaka ny vahoaka tsony ny zava-misy iainana ara-toe-karena sy ara-tsosialy amin'izao fotoana zao vidinetana ny resaka eto na PPN na tsy PPN fa vidinetana ny resaka eto fa ny PPN moa ma PPN azy zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro napetraka araka ny lazainy faniry teo ilay paikady avy amin'ny ministera piay an'izany resaka fanjifahana sy zany tao arin'ilay fepotona napetraka amin'ny filoham-pirenena hoe 3 andro efa bolana teorina mbola zao ihany zava-misy fa raha nilaza ianao teo faniry hoe nidina nandeha nijery teny an-tsena teny ny tompony andraikitry ministera zay nitatitra hitatsika fa manaitra ao anatin'ilay izy hoe ao anatin'ilay vanim-potoana anomanany vahoaka an'ilay hetsika fanairana no napisy an'ilay ataontsika hoe be midina na fidinana tena tsena jerena n'ilay zava-misy manaitra ihany hoe inona ny endrika tiana aseho tao anatin'ilay izy ny fehiny sy ny ataontsika hoe ny feo ofisialy mivoaka avy any amin'ny ministera de hoe afa-po ministera fa mitazona ny vidinentana zay everina fa ho aradrariny any mpivarotra tsy zay izy zay ny feo ny voaka hoe afa-po ny ministera manao fanambarana mihitsy ara ny ministera zay no endrika azo ilazana an'le izy hoe
tsy misy vidinentina midangana zany eny fa saika voafe ny eny amin'ny mpamongady manaraka n'lay ataontsika hoe prix indicatif angambany ilazana azy lay vidinentana zay napetraka fanjakana fa tsy ao-tsain'ny fitondram-panjakana io prix indicatif io vidinentana apetrany io mihitsy ngeny efa tsy zakan'lay vahoaka io mihitsy no efa tsy takatra le faefa mividin'lay vahoaka malagasy itsony ary io no mahatonga n'lay vahoaka malagasy ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa anomana n'lay hetsika amin'ny andro zoma ho fanamariana n'lay andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona io no mahatonga an'zareo hanao an'lay hetsika ho tonga ny ampototsofon'ny fitondram-panjakana hoe tsy zaka ny vahoaka malagasy tsony vidim-piainana amin'izao fotoana zao ary vao maika mana-pirofo ilay tsy fahaiza amin'ny tantana vao maika mana-pirofo lay tsy fananana fahefana ifeny toe-karena sy ny sosialy eto madagasikara itsony lay hetsika nataon'ny ministera omaly zay fomba famaky koa azy faniry vao maika mana-pirofo hoe fanaovana tsinitsinina ny zavatra nytaraina ny vahoaka hatramin'izay inyhetsika sy fidinana nataon'ny ministera teny anivontsena isan-karazana iny satria raha ohatra angamba te aneo ao mason'izao tontolo zao sy eo mason'ny vahoaka sy eo mason'ny mpanomana ny hetsika ara-pitso ry zareo angamba te aneo an'izay izy hoe efa vidinentana aradrariny ingeo le aradrariny mihitsy tsy mitovy rariny amin'ny zareo mpitondra fanjakana rariny amin'ny fahefa mividiny zareo angambany fa tsy aradrariny amin'ny fahefa mividiny vahoaka izay mila an'ireo entan'ireo andavanandro mbola tsy miresaka ny koropitsika hoe nanahoana ny fiovaovan'ny taremarika amin'ireo resaka vidinentan'ireo tatanatin'ny taona ray farany fotsiny de aveo tsika iresaka hoe tatanatin'ny telo volana farany ny esan'ity gouvernement tamperinasa ity nanahoana nisy nidina ve ary raha nidina de nidina takininina ary raha tsy nidina de nakaiza zay le koropa hoe raha tsika mandinika eo zay raha ohatra azotsika voaka kely irahana mamakafaky eo faniry rehefa aveo fa avery koa amafisiko fa vao maika fanaovana tsinitsinina ny antsoantso ny vahoaka lay hetsika natao maly ary vao maika fiaiken'ny fanjakana fa tsy afaka midina ambaniny io tsony ny fitondram-panjakana voafetra ny fahefan'ny fitondram-panjakana amin'ny fitsinjovana izay takatra ny vahoaka ny angatahan'ny vahoaka malagasy ny angatahan'ny sehatra raha-toe-karena amin'ny akapobeny ny lamina raha-toe-karena amin'ny akapobeny eran'izao tontolo zao ary naverimberitsika teto foana de zao ny fampiakarana ny fahefa mividin'ny vahoaka azo atao zany tsy impossible zany raha ohatra ka tsy vitanareo mampidina ny vidinentana ny fahefa mividin'ny vahoaka malagasy no ampiakaro fa aza vao maika maneso ny vahoaka hoe io vidinentana radrara efa io no iainany vahoaka ngeny nandritra ny firy volana firy taona ary nahatonga ny vahoaka amin'ny malagasy ho tonga amin'izao fanomanana hetsika zao hoe rehefa tsy henonareo ny amin'ny tambajotra serasera rehefa tsy henonareo ny kikika amin'ny vahoaka any amin'ny tokantrano misy azy tsirairay avy any de aleoa ambara amin'ny fomba ofisialy amin'ny fomba fanaon'izao tontolo zao fanaon'ny firenena rehetra fanaon'ny vahoaka rehetra eran'izao tontolo zao ambara ho fatapoko ho fatam-pirenena indrindra ho tonga ny apototsofo mpitondra fanjakana amin'ny fomba ofisialy fa tsy zaka itsony io everinareo fa vidinentana aradrariny ary voafe eny ampivarotra io mihitsy no efa tsy zaka tsony raha ohatra ka tsy azonareo ny resaka hatramin'izay ny dikan'izay tsy misy avaratra mihitsy ny fomba fijery andrefana sy atsinanana mifanipaka tanteraka tsy ho azo ny fitondram-panjakana tsaina mihitsy ny filan'ny vahoaka eo amin'ny fiainana andavanandrony raha izao fomba fiasa zao ny jerena ary tsy ahava ny olan'ny filana andavanandro ny vahoaka mihitsy ny paikady zay entin'ny vahoaka manapirofo ny zavanisy tatao anatin'izay telo volana faran'izay raha iverina kely fanirry tamin'ny herinandro tamin'ny herin'ny andro any tsika nyresaka teto ny mpifampiresahana teo anivon'ny parlemanta sy ny gouvernemanta de ny teny tamin'izay fotoan'izay hoe samy afaka milaza zay fomba fijery ny zavamisy eo ny solombavambahoaka tsy asiana firehana politika io tsy misy hoe mpanohitra io na mpanohana afa-tsy ireo zay diso ny solelaka be loatra
sy lany andro misaotra ny fanjakana amin'ny asa zay anjara asa andavanandro ny fitondram-panjakana asa ny gouvernemanta nge no andrasany e fa avy tandreny asa ireny fa tao anatin'ny fandraisam-pitenenany solombavam-bahoaka ity ministera am'sahana fanjafana ity de tena nahazo fanamariana goavana avy amina solombavam-bahoaka tsy ao anatin'ny vondrana mpanohitra akory ary tam'izay izy nylaza mihitsy hoe rehefa tsy mametra-pialana am'izao ianareo de mena inoty survin ray am'roapolo zay no azo mena ozy fa mba maome ray député no miteny an'izany député no miteny an'io ary tsy député mpanohitra tsy mpanohitra ilazana hoe rehefa tena atao ilay tombanezaka ilay 3 volana sa efa bolana voalohany nanomboka tany amin'ny tapatapaky ny volana aogositra teo a dia saika ny akamaroan'ny maso mitazana dia mahita fa échec mahita fa tsy tratra ny tanjon'ny fanatsarana amin'ny fari-piaina amin'ny vahoaka tsy tratra ny tanjon'ny fampianana ny vidinentana vao maika ary a famerenana ny fomba ratsy tany aloha zay averiko teto foana tany ampolo taona lasa taloha tany a izay famerana fotsiny zao na inona masoko arena amin'ny mpamokatra de fierana fotsiny zao vidinentana tsy mijery tsony hoe fiarin'le olona koa nge famokaran'io e zay mihitsy ary lasa famonoana afo no vahaolana entan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'lay fanafarana entana isan-karazany a lasa ny fanjakana zany a no manao ny asan'ny mpanjara lasa ny fanjakana ny asan'ny mpamokatra lasa ny fanjakana no manao ny asan'ny grossiste eto Madagasikara de hoy a tam'izay fotoan'izay hoe mifaninana ampandraharaha mihitsy ny fitondram-panjakana zay ve ny vahaolana sahaza nyity firenena ity fanina zavy manakany ovakitsika député Mamira Benrina zany a ny ino moa zany satria nytenenina to manko lehibe midina ka izy ty manko rehefa hoe may ambondrona satria rehefa nyteny zany mpiarony zomompanjify hoe tsy rariny tsy ekenay tsony zao ary nitabataba mivoaka isam-pokotany isaky ny quartier nanaparitaka an'le bidon jaune iteny amin'le hoe tsisy rano sy nyetsika hatramin'ny mpianatra sy ny rehetra de may ambondrona de voatery le ministère anankiroa zany de ovakitsika zany ny an'ny satria ty tao anatin'ny page Facebook ny ministère fampiroboroana ny industrie sy ny vatra ary ny fanjifana de voatery nidina ary zareo maly te justifie zany hoe tsisy fiakarany vidim-piaina eto fa normal le prix aradrariny napetraky ny fanjakana de zao le izy hoe fanaraha maso arabarotra entitra manomboka zao voahaja ny vidiny aradrariny eny anivo mpamongady tsy satara hoe le prix ohatry ny ahoana no voahaja arak'le tenytemamravelina manamafy ny fidinana eny an-tsena ny ministère fampiroborobono ny indostrie sy ny varotra ary ny fanjifana ny tety ireo mpamongady teny amin'ny tsenina anosy be sy anosy-patrana ny délégationna ny commissaire sy mpanaramaso arabarotra ny tarihan'ny tale généralny misahana ny varotra sy ny fanjifana na inarandre mananjara niaraka tamin'ny tale généralny SPM sy ireo fikambanana mpanjifa sy ireo fikambanana mpanjifa ozy izy a izy te mampime mihitsy satria le zao ny mpanjifa etsika de nentina asa ndray izy zany fikambana mpanjifa mibricolena kelikeo paratany ambadika an'zany nientina zany tsy kiaritra fa voaja ny vidy ny aradrariny napetraky ny ministère eo anivon'ny mpamongady tena toerana nanamafy ny fanentanareo mpivarotra trany izy ireo mikasika ny fanarahana reo fepetra rabarotra rehetra toy ny fametrahana vidiny entana fananana facture mazava tsara de hoe nitsondriny tale général ny varotra sy ny fanjifana fa handray ny andraiky ny feny ministère manoloana fanarotana ka hanao tsindrio fahalavo mpanjifa de efa ovina le vary valonjato sy roa arivo fa mbola valonjato sy roa arivo ihany hitatsika fa tsy nidina efa ovina le menaka zay hitatsika fa ray alina ny litatra fa tsy mbola nidina aty amin'ny 570 na 10,000 zay nandraisana izy ireo ny fanjakana taty amin'ny taona 20 sy 2 arivo efa ovina no nahitany rehetra tao anatin'ny andro maromaro zay fa niakatra ny vidinena député Mamira Benrina de vidina 16,000 ariary ny kilo am'izao fotoana zao na 80,000 francs zay ena ny raisin'izy ireo teo amin'ny 7,000 na 2,000 ariary raha be indrindra ny kilao tao am'izao fanjakana zao zay le koropy anangatahako zay le koropy zay
de hitan'le ministera ve zany inona le zavatra ambaniny hoe voaja de iza le hoe fikambana amin'ny mpanjifa niaraka amin'izy ireo fikambana amin'ny mpanjifa tapena maso ve zany na entana anakomana fotsiny zay le tenitentsika hoe may ambondrona tsy maintsy mamono afo de tsy maintsy nidina teny atoerana natao iny fomba iny efa nanao ohatry nio ane depute Mambrabenrina administrative aloha lanto e rakoto malaly nidina teny atoerana de nanao gilet mihitsy tam'izany fotoanandro zany de niaraka tamin'le bentsena fa finalement tsy nanana vaolana izy fa inona vaolana hitany anamboatra kapoka de le kapoka mandraky ty ny androany tsy vita le kapoka de ity ndray zany mametraka le ministère varotra sy ny industrie sy mivarotra hoe voaja le prix fa inona le prix e le vidin-javatra ny savony ohatrinona zao fatatsika rehetra zany 900 izy namana rinarabe mananjara zany angeny zava-misy e ary zay mahatonga ny olona mikaikaiky tena tsy zaka l izy tsy possible ny ainana am'izao situation zao efa 900 ny savony mbola terena hiakatra lay tanlay akora anaovana savony tsy niakatra ry ohatra am'izay efa zao vita zavony maika hiakatra io de asa hoe zay ve le aradrariny de mbola mitoy ihany zany le fepetra famonoana afo depute Mambrabenrina anankiray indray vakitsika ao amin'ny comptena ministra zay misahana ny angovondray ny resahantsika zany satria omaly daholo zany zavatra zany a omaly ny azakazaka ny teo anivo ministera mivarotra satria le vidim-piaina no resahany io zany de tsena roa ny nandehana nosy be isy anosypatrana zany fa omaly alina indray de nisy fivorina natao ministry ny rano sy ministry ny angovo de nambara teny efa alina be zay mbola mivory tao satria fantatra fa mitaraina ary mitokona ny sapoky tany am'izao fotoana zao am'ty rano ty ary de miteny mihitsy ny hoe efa tafiakatra 540 ny litatry ny rano non ny rano bidon en 20 litres misy an'izany ke fokontany eto e de nananateraka fivorina de vakiko le izy nambarany tao anatin'izay alina niaraka izahay mirahalahy ministry ny rano sy ministry ny angovo niaraka mivory tamin'ny tompona andraikitra ambony jirama niaraka nama ny olany rano antenaina fa isy fiovana manomboka rapitso antenaina hiatsara isan'andro misaotra mpiara-miasa rehetra ny afy hatram'izao 120 sy sasany alina zao amotsy te amakin'le ambiny misaotra dirikaby misaotra jeje de mba tratralina zany zareo nivory amin'ny 120 sasany alina raha mba ao ny namana teknisianina le sary le vahoaka miaritra mifiry alina le miandry an'le rano le goudon kely ilatsaka de misy miteny amby 12 ka hatramy 5 maraina misy miteny amin'ny fandimbo mpivady miandry an'le rano misy ny sasany amin'ny 3 maraina vao miandry nefa manompo amin'ny 10 sasany alina miandry misy ny sasany tsy mahazo mihitsy ny 4 andro miandry tsisy rano tonga de indray mandeha zany le mivory ato reto satria may ambondrona tsy maintsy mamono afo ary mety mahazo directive avy any ambony avany ngaminy hoe tsy maintsy vahanareo io miteneninareo tsika ny teto omaly rinarabe mananjara depute Rabendrina ny teny hoe fa maninona ny filoham-pirenena tsy miteny e maninona ny premier ministre tsy miteny ary eza ny commission spéciale n'izao zavatra eo tsy andinika momba nyty ranty ohatra sy ty vidim-piaina anyty de tratralina mory zareo mivory omaly de mentionné ny tao anatin'izy mihitsy hoe atram'izao amin'ny 120 sasany alina zao fa le vahoaka efa miaritra foana isakalina de misy caricature zay mihitsy matona misy caricature any tena mandramaraina miandro eo fa misy caricature any rehefa tonga ao anaty le brao le ranga de matory ny ataony de misy manontany hoe fa manino ty de hoe tena mbola niandry rano hatramin'ny alina patron satria miena le force ahafahana io izy io le sary hoe ahoana io matory ato ampiasana de zao reraka ny fiandrasana rano tamin'ny alina maraina mandramaraina hono io patron ary tena mariny ty zavatra ty a isotra zay nanao an'le caricature tsika radioteur tsy maintsy resana ihany isorina zay nanao an'le sary zany fa ohatran'izao mihitsy le izy satria reraka le olona tsy ampy torimaso fa io koa miteraka tsy fahasalamana satria rehefa tsy ampy torimaso de miena le calcium zany de lasa midecalcifie le olona de mitarika aretina fa nyloza am'le izy koa ao anatin'le covid le immunité le hery fiarovana miena satria ny torimaso teny ilainy le fiarovana de mora andaira n'lay a covid-19 zany zava-misy a
may ambondrona midina be midina mamono afo de atrampivarotra indray ny etsiketsika hoe de mifivelomanay azakitikitiana nefa le mpivarotra le tena sahirana io mihitsiny no etsehan'le zonimpanjifa ary zany a de anisan'ny antoka hijoroan'ny fikambanana miaro ny zonimpanjifa no iteny amina fanjifanitra nefa nisy fotoantsika nresaka tetony amina hoe zany raha koty vaolimsa zany mialatsy manolona ananina tompoko tamin'ny andro ny ascoma association de consommateur teto Madagasikara tena njoro niakatra amin'ny mofo dopaina nanao fanambarana ny APB association professionnelle amin'ny boulanger de niteny raha koty vaolimsa hoe tsy mety io amboariny kalitao mofonareo niakatra 3 de nitoy 10 miakatra mividina lama ny razoary miteny ny zonimpanjifa tsy izy io de mivory miaraka ministère mivarotra tamin'izany fotoana andro zany miakatra mividin'ovy de miresaka hoe fa maninona miakatra de miteny satria tamin'izay vao nanomboka tonga tety le ovy meva le fanaovana pomme frite tsara iny fa tsy hafa le jainga hafa le bandy akama sy ny sisa avy any Antsirabe daholo misy an'izany le nety le hollandais teto Madagasikara de miteny le zezika iny sy le fomba mikarana azy ny somary nampiakatra iny fa rehefa hitanay fomba mikarana azy de verina amin'le vidina ohatran'izany le izy ka mandray ndraikitra le zonimpanjifa fa le fanjakana zany efa tsy mahita le izy tsony satria efa safotra le pompier de tonga hatrany amina zavatra tsy tokony atao na menace d'arrestation sy ny sisa any ambadimbadika any fa zany moa zava-misy député Mamirabe Ndrina ao anatin'le hoe may ambondrona am'izao fotoana zao anala kely koa akaiky any ambondrona raha ohatra dikatsika amin'ny endrika hafa le fahamaizana ambondrona de raha isitsika hoe diso miahiahy loatra ny fitondram-panjakana rehefa misy zavatra sahala am'izao etsika sosialy tanteraka mihitsy raha mifandraisako an'le izy tena purement social sosialy sy toe-karena mazava ho azy ilay kasainy mpanomana azy ho tanterahana raha-pitso fa zany hoe efa diso matahotra loatra ilay fitondram-panjakana ary manamarina n'le lazaiko toy ny hatrany an-trano hoe tsingilaily ty fitondram-panjakana ty tsy mety nahita fahamarina toerana mihitsy tao anatin'izay 3 taona zay ary mbola raniny avelon'ny fifidianana moa ny resahako tamin'izay fotoana zay fa zao arahany avelon'ny tsy fahantrany vahoaka hanike lasa misy zavatra tsy tokony atahorana fa tokony andraisana fepetra sahaza fotsiny de nitahotra ny lehibe indrindra ao anatin'le izy dia eto de milaza koa hoe voapirofoana ihany koa ny zavatra nylazaintsika hoe inona moa faniry idirany raha ny tena marina inona moa ny tokony idiran'le SPM amin'ny fiainana andavanandro vahoaka le state procurement of Madagasikara fa io le lazaiko teo hoe lasa mandrara ny fitondram-panjakana lasa ny fitondram-panjakana indray no mifaninana am'ireo mpandrara zay tokony andrakotra amin'ny Madagasikara amin'ny resaka famatsiana fa rehefa tsy mafy an'le zava-misy izy rehefa diso be loatra sy mavesatra loatra sy lafo loatra ny aba zay raisiny ka mahatonga le vidinetana lazay mifaradrariny ho tsy takatra ny vahoaka tsony de lasa izy no mifaninana satria ao anatiny ao misy atsangolo-batita atao amin'ny fanalefahana an'lay zavatra zay dia ny tombony lasan'iza lasan'lay SPM io fa fandrarana nge io misy tombony ao anatiny io fa tsy natsangana akory le SPM sy ny zavatra hafa rehetrarehetra reo andray fatyantoka tsy mino an'izany de zay no mahatonga anay miteny hoe efa tapidalaka le fitondram-panjakana fa everiko fa tsy vahaolana itsony ny fanidina ny vavan'ny vahoaka tsy vahaolana itsony avelao ny vahoaka ilazany maharary azy omena fotoana ny fitondram-panjakana rehefa vita ny fanehoan'ny vahoaka ny maharary azy rehefa vita ny fanambarany mizahatra tsy mety hitany omentsika fotoana iray fitondram-panjakana rehefa aveo amaly le fanazavana ny entiny député Mamirabe Ndrina teo manko ohatra zao mihitsy le izy manko député Mamirabe Ndrina zany satria le fanjakana zany efa miaina anatina ino moa zany environnement na feno tahotra zay mihitsy le izy na tontolo feno tahotra manodidina azy tao am-pahefana io zany de zay zavatra mihetsika rehetrarehetra zany de ny olonan'le fanjakana de hoe fanonganam-panjakana io ohatrohatra zao zany le izy le redynamisation ataon'ny antokotiky Madagasikara zany tsy mety mino mihitsy izy hoe redynamisation io fa meloma maso
ary zay ny zavatra nitranga misy fidinana any am'foko samihafa any de tonga de misy convoqueny de misy fanatsakana ny eny lalana eny satria ny ao anatin'ny sainy hoe efa amory olo reto anongampanjakany reto zay le tatitra nataon'ny solombavam-bahoaka ny teto faritany sika nisan'ny araka zany depute Mambrabendrina hatrany Mahajanga hatrany Tsirabe hatrany Fianaratsoa de efa natao ohatra izy de Tomasina sy ny rehetra de anongam-panjakany reto ny sakana natsiditra atao anatin'le toerana an'olona manokana na propriété privée satria efa miona n'le environnement natahotra na le tontolon'le tahotra zany de mandeha mietsena indray président Marc Ravalomanana de efa misavoritaka indray izy menakavy teny efa anongam-panjakany terangaty inona nataony any andeha hoe tsy mangamila andeha etsy soavinandriny mivavaka ao am-piangonana ambanana tsara mihitsy hoe mivoaka ianao de ndao anao aterina mody satria efa marary be le sainy hoe teny efa anongam-panjakana angambo reto le efa tsy zaka ntsony le izy am'le hoe zay fietsika rehetra ty zany de efa mampatahotra an'le fanjakana taona manao fitianan-do mpanohatra anaty trano midy tsara de efa feno an'le RGBeta be mamina an'le toerana de miady hevitra izy menakavy ao anatin'le isam-bomera tena efa mitsikaraka mihitsy hoe ahoana ny azona ny vaovao amin'ny zavatra ataony reto manao anniversaire de iny izy menakavy efa tonga any ko ino ty zavatra ataonareo ty tena fahakalazana tsingery taona ve ty nefa mazava manana kara-panondro le olona manao fety izy manao tolo-tanana etsy amin'ny magro efa sahirana le fitondram-panjakana hoe tena izy ve io de efa feno miaramila ery alohany migarasorano zany hoe le tontolon'le fatahorana zany efa ambony be an'le fitondram-panjakana de am'izay zavatra rehetra ataony timma ny RMDM mivondro ny panorama sy ireo etsika rehetrarehetra hatramin'ny zon'ny mpanjifa mazava nge fanambarana nataony zon'ny mpanjifa e hoe tsy zakanay tsony le izy tompo ka ahoana ary inona ny tokony atao le fanjakana tsy manana vahaolana be de ny président ny république le ministre hoe tsy maintsy mitady vahaolona telo andro iny le hoe sary fotsiny izy député Mambrabendrina tany amin'ny volana aogostra fa tsisy vahaolona entiny iny fa filambaniny fotsiny filana voatsiary iny effectivement tsisy vahaolana hatramin'izao le telo andro de raha mba niaritra nandritrin'izay telo volana mahery zay ve le mpanjifa le malagasy ka hiteny izy hoe mba tsy rariny kosa e mba ampitovy feo zay de fahatsoana ve zany fanonganam-panjakana ve zany tsy maintsy anaovana fisamborana ve zany ohatra tsy maintsy ampiasaina mpitandro filaminana ve zany ohatra de hatramin'ireo vina sy ohatry ny ahoana zany mety amin'le malagasy nefa le mpitondra fanjakana to mahafantatra ihany ny amin'ny hoe afaka mba nanao hetsika ary zareo tamin'ny 2022 afaka nanao hetsika ary zareo taty amin'ny taona 1924 taty lay tetsy amin'ny 29 mars Ambojatova afaka nanao hetsika maromaro zareo na tonga tany Somamanina na tetsy Akorondrano na Taiza zany ngeny mialohan'ny 2024 e satria milaza zareo fa tsisy demokrasia tsisy ny fahafahana mila mijoro miteny ny vahoaka tsy ohatran'izao le vidim-piainana de raha misy olona mijoro ve de fahatsona fa rehefa ry zareo mety de tena manao de tena mety fa rehefa ny hafa manao tsy mety de andrangarangana amin'le fomba fiady satria roa ihany le izy de hoe fampitahorana fisamborana sy fampedina ny samy vahoaka de hoe aza manelingelina fitadiavana ety analakely ety tena mampalahelo le toetra nefa zo fototra zany tamin'ny taona 2024 aka afaka nakafanapahakevitra teo anivon'ny préfecture ny polisy hoe tokony misy ny réquisition anti-pillage rehefa anisan'le faty olona sy ratra teo analakely tamin'izany fotoana zany donc asoroana daholo ny zavatra rehetrarehetra encadrement normal zany ka maninona ny tsy azo atao zany amin'ny zavatra zay aiteny eritreretin'le mpanjifa atao rapita satria miaina amin'izany nge mivakitsika teo hoe mitady vahaolana le ministère midina le ministère le filoham-pirenena nefa nitabataba hoe tsy mety zao de fahatsoniza zany no miteny an'izany sy mihetsika ao anatin'izao zavatra zao de ho bety ve ny vahoaka fa ianareo no te hihetsika eo ianareo de tsy mahazo miteny fa aveleo io hiakatra eo na ohatrinona vidiny de bediny vahoaka de omia tombony foana mpandraraha rehetra de gejao le mpamokajy mpanjara tsy mahazo mihoatra ny vidiny mihoatra masoka vatra mihoatra masokarena tsy mahazo maka tombony de manao zay tany kibony sy tiany atao eto tsy ohatran'izany le endrika ny fitantanandraraha-mpanjakana angamba depute Mambrabendrina fa raha ohatra le izy ka ohatran'izany
ka napozin'ny olona hoe homainy trano efa navoakany olona ny entana tsisy nidikizy tamin'izao fanjakana zao fa samy efa voafitaka daholo ny rehetra ary ny tena mainka an'liza nge de le olona nifidy an'le fitondram-panjakana am'izao rehefa enony any amin'ny fiarahamonina tena voafitaka zay ka nanapohatra zao fa aleo kosa zay mba hiteny fa tena ohatrany tsy mety aminay kotra le ankinako rehefa mahen'ny fiarahamonina ianao de zany zavatra iny depute Mamirabenrina le ozy ianao teo hoe matahotra hoy ateo hoe mitahotra lehibe indrindra anao mafisinao le izy de lasa saina kely afaniry inona tokoa moa zany no atahoran'le fitondram-panjakana raha mihevitra izy fa eo ampelantanany ny tanjaka sy ny hery rehetra ny fahefana indrindraindrindra fa efa miaiky le fanjakana araka nyvoalazantsika teo fa voafetra zay heriny sy fahefany zay efa miaiky le fanjakana fa tsy mahita n'ilay vahaolana izay sahaza sy ilain'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro de lasa ilay vahoaka mihitsy no atahorana amin'ny farany zany hoe efa miaiky le fanjakana fa tsy mety ny zavatra mitranga ary matahotra hoe mihetsika ny vahoaka ao anatin'le izy mihetsika amin'ny lafiny sosialy ny resaka eto ary voalazan'io tao voalazanao teo ny zavatra nitranga tany ambadiko ny 10 taona lasa izay ny ainana ino ny fitondram-panjakana fa hiverina sy hifototra ao anatin'le tantara de tsy gagitsika raha mandraky tia ny androany verina kely amin'ny resaka politika ny resahana teto nandritra ny 4 taona io resaka sa tamin'ny fenoerana io averiko fa ny resaka fanoerana nge de natao entina ho fitaovana anankiray anampiana ny fitondram-panjakana hijeriny tsaratsara kokoa ho an'ny vahoaka malagasy fandraisana anjaran'ny ankolafy rehetra zay misehatra amin'ny lafiny politika amin'ny fijerena zay mahasoa ny firenena amin'ny akapobeny kanefa no zay tahotra ny lazainao teo faniry no zay tahotra zay mandraky tia ny androany tsy aseho masoandro no vai ny impiry lay sata no vai ny impiry tsy aseho masoandro fa soa ihany fa na tsy aseho masoandro raha le sata miasa sy manao ny andraiky ny araky ny tokony ho izy ny avaty amin'ny fanoerana ary zay no atahoran'ny fitondram-panjakana zay ny fijeriko an'le izy amin'ny akapobeny fa ny olana zany de zao rehefa tsy avela aneo an'io heviny io rehefa tsy avela aneo ny fahoriana rehefa tsy avela iresaka ny mpanjifa mba tsy tenenako hoe vahoaka malagasy inona mety ho ambadika zay ny ambadika zay de zao avela mihitsy ho faty any amin'ny misy azy ihany le vahoaka malagasy zany efa fanirya tsy azo ekeny zany ary tena tsy aradrariny zany raha ohatritsika ampiasan'le fomba fitenenana hoe aizany aradrariny ao anatin'izay fitantanana ny rahapirenena zay maraparina moa tsika député Mamirabenrina ny resaka zay lafiny na démocratie zay tsika satria everitsika hoe tena mba misy zavatra tokony resana ihany zany sy fahafahana so zay satria misy zavatra tena mahavarina sy mahatalanjona ihany rehefa mieritreritra sy mandinika le fihetsika le fitondram-panjakana tsika hoe inona ny atao sy inona ny azo atao sy inona ny tsy azo atao fa ndraindray le izy ny everina fa azo atao de tsy azo atao amin'le fitondram-panjakana fa ny everina tsy azo atao de azo n'le fitondram-panjakana azo atao le izy zany hoe rehefa le fitondram-panjakana zany mamory olona rehefa le fitondram-panjakana zany mandefa n'le fikambanana kely eo amin'ny mandeha miazakazaka mankalaza anniversaire de azo atao zany eny anosy be fa rehefa misy olona mba tena hamondrona hery mba hiteny de tsy azo atao zany amin'le fitondram-panjakana nefa fitakiana zo mitovy ihany zany samy mampiasa rano ihany na voaka tsotra na fitondram-panjakana ka io moa amin'le rapitsy io zany de samy mamneo an'izay hoe famalina le hoe fanoanana ny hetsika zay de fatatsika zany zao fa ny fikambanana mamifina ny malagasy mila filaminana de anisany namala zany ny amin'ny hoe tena zava-dehibe mihitsy zany satria ahoana moa no ahafahana miaina amin'izany tena hoe fiainana ara-dalàna zany raha ohatra ka lay zo iainana lay zavatra tena ho tena ampiasaina andavanandro tahaky ny rano tahaky ny sakafo ahafahana mba manana hery tanjaka hivezivezy no tsy misy tsony tsisy arapaka amin'izao fotoana izao de manandratra ny feo any mamify de miantso ny mamify raha ny valandresaka ny mpanonga zay tomaly miantso ny rehetra zany amin'izay hetsika ara-tsosialy
ampilaminana zay satria mbola naveriny teo anivon'ny zon'ny mpanjifa zay tsika moa zany a raha ohatra ka tsy tratratsika anatin'izao fotoana zao satria efa mandeha koa ny fotoana de ho tateritsika rapitso satria misy ny vaovao samihafa amin'ny hoe mety hanao valandresaka ny mpanao gazety a izy ireo zany a de ho hitantsika eo ny fivoaran'zany marobe ireo fikambanana ara-tsosialy nefa fantatra zany fa hoe hamaly an'zany hetsika izany ny fikambanana ara-tsosialy moa zany raha ny eno samihafa dia hita am'ireny tambajotra sosialy ireny ary ny zava-dehibe tsikaritra de hoe ny vahoaka mihitsiny zany misy organisation spontané kely zany mandeha ny anivon'ny tambajotra sosialy hoe tena ho avy zay satria zavatra marary anay io fa ny endriky ny famonoana hafa amin'ny compte faiky samihafa moa de mandeha ihany de mandeha ny fitsaraina iza mora ihany mivoaka le izy kanefa za moa fantatra fe fomba fiady zany kanefa fomba fiady tsy mahomby zany fa mahafantatra ny tokony alia ny voaka malagasy ary ny zavatra mitranga ohatran'izao de efa matetim-pitranga ihany rehefa mahatsiaro fa efa somary sahirana sy mizongozona le fanjakana de amina lafiny zavatra ivelan'le demokrasia sy fahafahana sy fahalalana no ampiasay nefo zany a tsy mitondra makaizatsony zany fa mitondra makany an'le hoe fianjairana sy fahampitena mino isika fa zavatra andeha ampilaminany ny fitakina ataon'ny mpiarony zon'ny mpanjifa ary maneran-tany rapitso dia isy fihetsiketsehana avokoa ao anatin'izay fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona izay député Mamy Rabendrina amaraparana azy tsika miandrotsika raha ohatra ka avela maneho hevitra malalaka ny olona ora vitsinge zany de vita za fa nehoky-hevitra zany zay ve no tsy zakan'le fitondram-panjakana sa efa minimikipy sy minimana ampitsofona tsy tehen'ny feom-bahoaka mihitsy solombavam-bahoaka tsy avela manao ny tatitra ny vahoaka mivantana tapenam-bava tsy avela miresaka zay ve le endrika le demokrasia zay ve le endrika aseho amin'ilay fomba fitatahana fanjakana amin'izao fotoana izao a mino sika fanira zafy manatany mbola misy ora maromaro alohan'ny rapitso a mino sika fa isy ny fanapahan-kevitra sy ny fandaminana ahafahan'ny vahoaka maneho ny heviny araky ny lalàna araky ny pratika iombonana eran'izao tontolo izao a anamarinan'io andro rapitso io a samy manaraka ny tohintsika akoatr'izay manaraka ny toy ny fandaram-potoana antoliara koa tsika ao anatin'ny mbola misy sary famarana kely toliara amin'izao fotoana izao sary tsotsotra angamba ny namana teknisiana zany satria ny antoliary moa araky nambarantsika teo mbola misy hetsika ngeza be raha tsy efa tonga amin'ny toerana nanaterany vahoaka azy ny filomarika Ravalomanana zany satria tena misy mitondra banderole mihitsy amin'ny fandraisana amin'ny président tena tome folona zany lana député Mamy Rabendrina ary misy ny lamozika be zany tena nandritry ny metatra maro mihitsy tsaiky nefa to de kilometatra ve le dia tongotra nataon'ny président Marc Ravalomanana ity mamerina an'le hoe rehefa nisakanana izy tena nalapirenena faharoa de nandeha tongotra 17 kilometatra de mbola niporofony fa afaka mandeha tongotra tsara président zany ny soro nypalitao de lasa izy nandeha tongotra nidina teny ambony fiara izy zany zay zany ny sary tsara ho hitantsika angambozay ataontsika ino moa zany famaranana ny fotoana député Mamy Rabendrina eny ary dia mame fotoana ny mpanaraka ny fandarana rehetra ho amin'ny rapitso maraina toy izao indray a mifampitana ny zavamisy a sy ny vaovao zay arahantsika akaiky amin'izao fotoana izao samy hita in'Andriamanitra tompoko de misaotra ny solomam-bahoaka Mamy Rabendrina isika ny aridalina tamintsika tao anatin'izay fotoana ty maraina ity ny saotra ihany koa tsika ny député Rabekijana Solofery zay miara-dalana tamintsika teo ihany koa fa efa vita moa ny anjarany de lasa niarika fivoriana indray satria ny solomam-bahoaka moa zany ho an'ny voafidy tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tsy mitsahatra mihitsy amina fionana samihafa zany de ao anatin'ny hoe tombontsoa ho an'ny firenena fa eto am-pamaranana de anaovana kokory zareo amoron-dava any satria maheno mivantana antsika izy député Mamy Rabendrina de kokoa anareo any amoron-dava any nareo moa zany nandray mivantana amin'ny président Marc Ravalomanana teo de anaovana firaritsoa mihitsy anareo any amoron-dava ao anatin'ny faritry mena be ao tahakan'izany Maroantsetra maheno antsika ny namana Maroantsetra de mbola iresaka ny zava-misy any Maroantsetra tsika rehefa tonga ny fotoana zany marobe reo toerana zay nangataka an'izay kokoa zay fa de ho taterina rehefa mba misy ny fotoana ahafahana mitatitra izany isaorana Rina Rabe Mananjara sy ny teknisiana zay napita ny sary sy ny feo ho an'ny rapitso indray tompoko lasy tompoko avy